ampiasainy tokoa ampanompony teo fa marina tokoa zany. Tsika marina afaka miparaitre eo mason'ny olombelona. Afaka miparaitre ianao rehefa any am-pianarana, afaka mi-impressionner ny olona ianao amin'ny fomba fiakanjonao. Afaka mi-impressionner ny olona ianao amin'ny zava-bitanao. Fa zao tsara tsara rehefa eo mason'Andriamanitra ianao tsy afaka miparaitre mihitsy. Ny être-anao foana ny hitan'Andriamanitra. Andriamanitra tsy impressionner amin'ny paraitre-anao. Fa zasy ianao raha tonga eto amin'ny fanatrehany aza mieritreritra mihitsy ianao hoe afaka mamitaka an'Andriamanitra. Izay zavatra mila tsapantsika kristianina hoe za tsy miaina mba hisy sosia hoe ohatry ny ahoana ny jugement-ny olona amiko. Fa tiako ianao atsapatena hoe ahoana ny fijeren'Andriamanitra anao. Le heverinao fa afaka afeninao anatinao ao. Mety ianao afaka mitsika miaraka amin'ny namanao eny ivelany, fa mitsika ve ao anatinao hitan'Andriamanitra ianao tsy mitsika iny. Mety hitanao ianao mety ohatra miteny soso ohatrany hoe manao fihetsika fitiavana amin'ny olona anankiray, fa hitan'Andriamanitra le être ao anatinao hoe tsy tian'iny olona ianao. Dia zao tsara ho tsara. Devant Dieu, on ne peut pas avoir deux personnalités. Dieu, il a dit, je suis le grand je suis. Et toi, quand tu te présentes à lui, est-ce que tu te présentes tel que tu es? Tonga tsy tonga ho anay, ho an'ny pasteur. Tsy tonga tsika impressionner amin'ny voisin-tsika, tsy tonga tsika impressionner amin'ny pasteur hoe présent pasteur hitanao hoe za. Tsy zany naleanao eto. Fa naleanao eto dia ho an'ny olona tokana dia Jesosy irery. Ndao tsika fiangonan'ny kristiana ananan'izay fahatsapahana izay. L'Église existe parce que Christ l'a créée. Et l'Église a été créée par Christ et est créée pour Christ. L'Église fait de son seul centre d'attraction Christ seul. C'est qui Christ? C'est Jésus fait chair, la parole. Raha tsy ny parole de Dieu mampatonga anao tonga amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, tsy mbola Jesosy izay mahatonga anao. Maro ny olona mandeha any am-piangonana te hanao chorale satria na te impressionner olona. Iny indray ny akanjo tenue androany dia te hanao akanjo dia hanao kiraro indray dia hifaly zany natao hoe christianisme. Dans le mot christianisme, il y a Christ. Est-ce que c'est Christ ton centre d'attraction, ton centre d'intérêt? Nahatongavantsika eto tsy fifaliana hoe ahita ny pasteur, ahita ny sœur, frère, na dia tsara ary zany. Fa c'est pas notre première raison. Za mahatonga ny olona maro tsy mahavita makany fanatrehan'Andriamanitra satria nahoana Christ n'est pas encore son centre d'intérêt. Au lieu de faire la présence de Dieu une vitalité, c'est l'air que tu dois respirer qui te fait vivre. Est-ce que Christ est l'air que tu respires? Toi qui te dis chrétien, est-ce que Christ est l'air que tu respires? Qu'est-ce qui t'en empêche de venir à la présence? Pourquoi c'est si difficile de tenir 2h30 pour Christ? Parce qu'il y a beaucoup de raisons encore pour laquelle tu vis sur cette terre qui n'est pas Christ. Beaucoup d'églises sont remplies, pas pour Christ, mais pour les œuvres qui se font dans l'église. Mais toi, si tu viens ici, izay mivalina anao izay voady foana tamin'i Jesosy, izay tsy mangataka olona menybon, izay mangataka olona hiditra ny lanitra sy ho tafiditra armée du salut. Izay ny antom-pisiany tiraka ity ho an'i Jesosy ireny any. Tsisy hypocrisie, tsisy tambitamby anao hoe raha ohatra hoe tu veux pas Christ. Aza manateny sy andro pasteur vary tambitamby io mo ianona karaha tsy Krista ny tianao tongavana eny, tsy taky zavaka atao. Satria anao amitaka amin'ny tenanao ara-pamitaka amin'ny tenako raha ohatra ianao ka hijanona eo pas pour Christ. Tiako be misy hoe fitondran'Andriamanitra nety mitatiana azy teo. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es là? Mety misy olona nampiasan'Andriamanitra anao. C'est le fitiavan'Andriamanitra, c'est les grâces de Dieu. Toi-même, tu sais pas, tu n'es pas conscient que tu as besoin de Dieu. Tu n'es pas conscient. Dia Andriamanitra mihitsy manampy anao mba hafantaranao izay prise de conscience jamais. Tu sais pas que tu as besoin de moi. Tu sais pas que pour entrer au ciel, tu as besoin de moi. Je suis le chemin.
qui tu suis encore sur cette terre? Tes amis? T'es influencé par qui? Qui tu suis? Les stars à la télé? Qui tu suis? Quelle personne tu prends modèle sur cette terre? Ça que tous les modèles que tu puisses reconnaître sur cette terre, ils vont tous mourir. Mais Christ, lui, est mort et ressuscité pour l'éternité. Alors sur terre, qui est ton modèle? Qui est ta référence? L'école, ça sert à ça. C'est de présenter la personne merveilleuse de Jésus. Alors, ça n'a pas été notre social, Tad fifalina, tad zavatra, tad raison d'être, tad misy zavatra tadiavina amenao vidy ato anaty fa afaka miteny anao fa tsisy mamono an Jesosy. Tsisy afaka misatisfaire anao noho Jesosy. Androany anao raha tonga tao fanatrian'Andriamanitra, Jesosy ny antso anao, fany masina mitariky anao eto fa tsy olona. Tiany loatra ianao. Aujourd'hui, il veut se présenter à toi. Est-ce que tu vas lui accorder cet honneur de lui ouvrir ton cœur au Seigneur qui est mort sur la croix pour tes péchés? Rehefa vita isekoly tsy mahatonga nasenao hiety, mahatonga nasenao kristiana, fa mivokatra ny tsy varavara mihitsy ianao. Comment tu vas affronter le monde? Zao foana zavatra ampatseno fanahy masina isan'andro. Ouzis, Mirich, fais attention si tu es au milieu du monde. Tu n'es plus du monde, tu es au milieu du monde. Le monde est rempli d'attractions. C'est où l'arrêt tout à fait Disneyland. C'est très attractif, c'est beau. Moi, de ma pièce à fond, il y a tiré la noix, sans ma fenêtre, des amas, ma fenêtre, l'ambiance. Fallait comme ma fata de Jésus, son valeur, même les fatons, les noix. La personne de Jésus. Les facteurs de nous, quand on a ces avocats, nous n'y sommes pas vous les masses, c'est au-delà du visible. Vous exposez, le visible ne dure pas, l'invisible dure éternellement. Pourquoi tu t'accroches au visible? Même ton corps, 531 ans, visiblement aujourd'hui, ferme un poids, je suis jeune, mais d'ici quelques années, je ne serai plus pareil. C'est la loi de la nature. Il ne s'accrochait comme un zavatra mais il y a une personne de toi qui te fait vraiment qui tu es. C'est ton âme. Ça, ce sera éternel. C'est ça. Ton âme ira où? Pour l'éternité. Le monde est attractif. Satan a tout fait, c'est pour ça qu'il est le prince du monde. Il a tout fait pour que ce monde soit attractif pour toi, pour que tu ne sois pas attiré vers la personne merveilleuse de Jésus. Jésus, Jésus est déjà beau, il est merveilleux, c'est le Dieu tout-puissant, créateur de l'univers, c'est le roi des rois. Pourquoi tu veux le maquiller? Si les gens ne veulent pas accepter Jésus tel qu'il est déjà merveilleux, c'est qu'ils ne veulent pas du tout de Jésus. Aza manamboatra mba ampidinina ny olona ny lanitra fa Jesosy iray ihany ny lalana. Ka aza manamboatra lalana dia ianao miezaka iten'Andriamanitra. Za kosa manamboatra lalana ampidiko an'ianao an-danitra ianao. Tsisy an'izany. Fa Jesosy no ny lalana. Présenteo azy fotsiny Jesosy. Anjara ny fanahy masina manao ny asa convaincre ny olona tsirairay avy. Ka zao izy paraître ianao sa être. Misy zavatra paraître ianao rehefa eny masin'ny collègue anao ny ampiasana. Rehefa amin'ny étudiant namanao ny ampianarana, au milieu de la famille anao mety paraître. Fa hitan'i Jesosy le être anao io. Ka zay être anao zay entinao Jesosy. Aza tay impressionner ny anina na ianina rehefa manompo an'Andriamanitra. Aza tay ho hitany anina na ianina, aza tay reconnu ny anina na reconnu ny anina. Est-ce que tu es reconnu de Dieu? C'est l'essentiel. Une star en tout homme est reconnue mondialement, Beyoncé est reconnue mondialement. Mais la question que je me pose, est-ce qu'elle est connue de Dieu? Des milliards de gens la connaissent sur terre. Mais quand elle quittera cette sur terre, est-ce que son nom est connu de Dieu dans le livre de la vie?
Moi, je suis heureuse. Inconnu du monde, mais connu du royaume des cieux. Quelqu'un avec nous, tu es connu des royaumes des cieux. Un royaume éternel. Un royaume qui durera éternellement. Kainao. Izy asaf hoe sekosolafaka aho izay hitan-dratsy fanahy ambininy. Ay asaf, inona mampisolafaka anao hitan-dratsy fanahy ambininy? Tsy mifanambinanao matériellement koa mampitena ianao zanak'Andriamanitra. Fa le vie divine, le être ao intérieur, le vie divine ao anatinao ny important n'Andriamanitra. Andriamanitra zany raha tomobile zany rehetra any an-danitra ianao. Ka ianao raha hiezaka fa tainao ohatran'izao toy izao mba hiatirena olona ho an'Andriamanitra, diso ianao. Le seul moyen que le chrétien a pour attirer les gens à Jésus, le Saint-Esprit et la parole de Dieu, est ton témoignage qui reflète la parole de Dieu dans ta vie. C'est tout ce dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin d'autre maquillage pour présenter le Seigneur. Il est déjà beau, il est merveilleux. Plus tu rentres en profondeur dans la parole de Dieu, plus tu fais connaissance de la beauté merveilleuse du Seigneur, plus tu te dis que les choses du monde pâlissent devant tes yeux. Plus tu connais Christ, tu es mis face à face à la beauté merveilleuse du Dieu créateur. Il est si merveilleux, peuple de Dieu. Pourquoi quittons-nous? Pourquoi voulons-nous aller ailleurs? Et nous, tout le temps, on a tiré de manche, c'est pas normal. C'est pas normal. Parle à ton père et dis-lui ce qui se passe. J'arrive pas, mais je comprends pas. J'apprécie pas ta présence. Seigneur, aide-moi. Sois sincère, c'est ça. C'est la chair qui t'en empêche. Parle comme ça devant ton père. Papa, je sais pas. Tu es mon Dieu. Tu es Dieu. Mais pourquoi j'arrive pas à tenir en ta présence? Pourquoi c'est si dur pour moi dans mon agenda, tellement rempli de toutes choses du monde? J'arrive à mettre du mal à te caser dans mon agenda en une semaine. Alors qu'il est Dieu qui se consacre toute son existence pour toi, pour te bénir, pour que tu sois en vie, pour que ton cœur ne s'arrête pas de battre, pour que tu puisses lever tous les jours pour aller au travail, pour que tu puisses t'occuper de ton mari, de tes enfants. Et pourquoi c'est si dur pour nous de venir en présence de Dieu, alors qu'il est même la source? Alors on dit que nous cantons, et on a un petit en anglais, lire, oui, Jésus soit le centre. Quand nous sommes la loi de la pesanteur, il y a tiré un objet sur la terre, et on va Jésus centre. Je prie pour que la grâce de Dieu vous attire à Jésus, que son amour vous touche et qu'il ouvre vos yeux spirituels pour que vous aussi puissiez le connaître dans sa bonté, dans ses merveilles. Dis que nous, il faut aza mijery ny ihany, ny fiakanjo ny ihany, ny kiraro ny ihany, ny paozy ny ihany, ina raha rainao ny ihany, ianao sy Jesosy no fantatra. Hiara-hiri tsika ho an'izay mahafantatra. Dajandy akipimo masonao. Tingnan Jésus que Jésus soit le centre de ma vie. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Jesus, be the center. Say, Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. Jesus, what is from beginning to the end, it will always be so.
zavatra amin'ny fiainanao mihoatra ny fehezao. Vous dites David dans Psaume 91, Dieu est mon refuge. Ton refuge n'est pas un lieu, c'est pas quand tu es vacances que tu vas dans le refuge. Ne te réfugie pas dans les chansons mondaines qui ne fait qu'empirer ton mal-être, la maladie de ton âme. Notre refuge est une personne qui est la personne de Jésus. Connais le Dieu qui est mort sur la croix par amour pour toi. Jésus a dit, celui qui me cherche me trouve. Est-ce que tu as déjà commencé à chercher le Seigneur? Je prie que la grâce de Dieu t'attire et que tu fasses que Jésus, ton centre d'intérêt, son loisir, un centre d'intérêt, signasati que son fatigue, un centre d'intérêt, que fatigue, son centre d'intérêt. Nous tournons autour de Jésus, nous sommes attirés à lui. Ton existence ne vaut rien si tu n'es pas à Jésus. Ta valeur ne vient pas de ton argent, de tes diplômes. Ta valeur est en leçon de Jésus qui a racheté ton âme pécheresse devant le Dieu le Père. Aucune religion n'a racheté tes péchés. Aucune religion. Quand on dit que tout le monde dise que c'est la référence de la paix, d'où il a la paix? C'est Jésus le prince de paix. Quelle paix il te donne? Ce sont juste des paroles qui manipulent ton âme. Ce sont des sensations de paix. Jésus est le prince de paix. Jésus est la référence. Jésus est le modèle. Il est le chemin. Ouvre ta Bible, que tu sois jeune, vieux. Jésus ne change pas hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus est la personne indémodable. Les choses du monde ont des périodes de tendance. Les choses du monde ont des périodes où ils sont à la mode. Mais ton Dieu est indémodable. Alors pourquoi tu t'entêtes à prendre modèle à travers une personne du monde qui peut-être demain sera oublié par le monde lui-même? C'est le monde qui l'a élevé, c'est le monde qui le fera chuter. Toi aussi. Si Christ n'est pas ton centre d'intérêt, ces soi-disant amis qui sont autour de toi, qui te disent des merveilleux, et tout ça, ce sont ces mêmes personnes même qui vont te faire chuter. Qui a trahi Jésus? C'est Judas. C'est un homme. Vous crûlez ta vie entre les mains du Seigneur. Chante Jésus, Jésus, sois le centre de ma vie. Appelez Jésus, sois le centre de ma vie. Tu es le centre de mon intérêt. Je suis attirée vers toi. Tu es mon centre d'attraction. Tout mon être est attiré vers toi. Mon Seigneur, mon Sauveur, mon Maître, mon Roi, mon Dieu. Amen. Tamera batsika tsirairay avy indray tonga atao fanatsain'Andriamanitra. Androany tsika dia sekoly famahaolana. Teneny ao akaikinao hoe tsisy olana hoe afaka mandresanao izany intsony. Amen. Satria na izay na tongava antsika atao fanatsain'Andriamanitra. Jesosy ny solution amin'ny fiainantsika. Jesosy ny solution amin'ny fiainantsika. Tena akaikinao Jesosy ny solution amin'ny fiainanao. Amen. Sambatsika manana an Jesosy. Restsika amin'ny baibolitsika en Galates chapitre 5 verset 16. Galates chapitre 5 verset 16. Amen avant Jesús. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et restituez-nous en parallèle en 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Amen avant Jesús. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous l'avons Christian Namara.
efa kristiana izy, efa tera-baovao izy, fa manana olana izy dia ny olana tsy le zavatra iverany fa sarotra izay etrehany ao amin'ny fiainana, fa ny olana dia tsy fahafantarany ny tenin'Andriamanitra, tsy fahafantarany amin'ny hoe misy fonctionnement izay izay toka iainany ahafahany mahita ny falebiazan'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Misy ny olona efa kristiana tera-baovao fa rehefa miaina izy isan'andro dia mifonctionne ohatra ny olo zao tontolo izao ihany, fonctionne ohatra ny olona naturel ihany. Izany manko tonga anao tsy maintsy mandeha amin'ny sekoly ampianarina ianao hifonctionne amin'ny fomba vaovao amin'izay. Hoy zany hoe raha misy ny loi de la pesanteur amin'ny physique, loi de la pesanteur dia ohatra hoe raha tsiko ity cahier ity dia akire amin'ny sol foana izy, izay ny loi de la pesanteur. Fa nisy ny olona miketrika dia misy ny hoe ny surpassé an'izay loi de la pesanteur izay dia afaka rehefa nandinika izy mivorona, maninona mivorona afaka tonga tany, fa maninona izy afaka manidina koa satria nisy loi supérieur nanarana mivorona ahafahany mitsingevana any habakabaka. Dia ohatr'izay koa tsika kristiana, ohatra hoe la loi naturelle des hommes tsy manana ny Kristy dia tahaka ny la loi de la pesanteur. La loi ny olombelona tsy manana ny Kristy dia mandeha izy amin'ny loi charnelle, mandeha izy amin'ny intelligence humaine, mandeha izy amin'ny capacité izay ananany naturellement. Dia nefa moa izy Jesosy hoe nareo izy vous êtes nés de l'esprit. Ho antsika izay nanaraka ny émission l'esprit est vite amin'ny mercredi. Tenena akaikinao hoe tu es esprit. Donc ianao rehefa manomboka teraka zanak'Andriamanitra mila amin'izay no fonctionner selon la loi de l'esprit. Dia hojerentsika izay hoe fonctionner selon l'esprit izay. Galates chapitre 5 verset 16 miteny hoe marchez aussi selon l'esprit. Dia miteny indray Paul amin'ny 2 Corinthiens chapitre 5:7 hoe nous marchons aussi par la foi et non la vue. Misy relation zany marcher par la foi et marcher par l'esprit. Ny tena marina ny olona be da be manao an'izany recherche zany hoe sixième sens ny olombelona. Ny 5 sens la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Je note 5 sens. Dia fantatry ny olombelona ihany izy hoe misy nature esprit ao anatiny. Dia attiré zany zavatra surnaturel sy spirituel satria rehefa tamin'ny Andriamanitra namorona ny Adama sy Eva voalohany indrindra dia tsara fa Adama sy Eva sont des êtres spirituels parce qu'ils avaient la capacité de communiquer avec Dieu spirituellement. Dans le jardin d'Éden tsisy Andriamanitra hoe hitanova Andriamanitra nandeha vatany be dia salut attends tsisy an'izany tao. Fa communiquer en esprit réel tamin'ny Adama sy Eva amin'ny fisian'Andriamanitra tao amin'ny jardin d'Éden. Fa couper zay capacité nafahany iainan'Andriamanitra izay rehefa nanomboka nanolotra Adama sy Eva dia lasa mifonctionner humainement reny ny Adama sy Eva. Dia izao zany rehefa tonga zanak'Andriamanitra dia veryntsika amin'ny nature izay tena namboarin'Andriamanitra antsika olombelona voalohany dia le nature esprit c'est de communier avec miaraka amin'ny esprit an'Andriamanitra, esprit à esprit. Dia resque sixième sens ny olombelona amin'ny tena marina, le sens surnaturel et spirituel c'est la foi. La foi te donne accès à Dieu qui est esprit, parce que la foi c'est le sens de l'esprit. C'est un nouveau sens que Dieu t'a fait don pour te donner la capacité de renouer avec lui qui est esprit. Ianao zany zany mahatonga ny olona be da be tsy mety mahita an'Andriamanitra satria izy miandry ahita an'Andriamanitra amin'ny masony, satria izy miandry ahita an'Andriamanitra amin'ny sofiny. Fa hozy izy Andriamanitra hoe foi hozy izy, c'est la foi qui ouvre aux choses de l'esprit qui se cache dans le royaume de Dieu. C'est la foi masy-panahy nomen'Andriamanitra ho anazy ianao io. Mety fanoharana kely vetivety anareo en image. Vetivety. Hoy zany ten'Andriamanitra hoe nous marchons izy par la foi. Nous marchons par la foi et non la vue. Matoa nataony Paul en corrélation amb vue, une foi, c'est-à-dire la foi c'est une nouvelle manière de voir.
C'est-à-dire que ny vy zany mahita zavatra fa misy zavatra tsy hita ny vyanao amin'ny maha-olona io fa ny foi nefany a mahita an'izay zavatra zay tsy hita amin'ny masonao amin'ny maha-olona. Dia ny problème kristianina maro a dia miatrika ny olona amin'ny vyany. Dia rehefa mandeha amin'ny vyany izy a tsy mandeha par l'esprit a dia tsy mahita an'Andriamanitra eo amin'ny fiainana, tsy mahita fiasan'Andriamanitra, tsy mifonctionne araka tian'Andriamanitra hifonctionne mba tonga anazy voaka mpandresy foana ninona zavatra mety hatrehana atao amin'ity tany ity. Mavoan'ny kristianina dia tahaka ny olona anankiray misy varavarana zay la clé zay efa namboariny araka amin'ny varavarana io no mamoa ny varavarana io. Fa misy fotoana ianao kristiana mi-insiste manana la clé ana tomobile anao ty dia insiste anao ampiasan'ilay la clé iny amohana an'ilay trano. Dia ohatr'izay mihitsy ilay izy. Ninona ataonao eo hoe ka ty la clé Jesosy la clé dia manie la clé tsy tafiditra amin'ity varavarana ity izy Jesosy non. Misy la clé spéciale sy mifanaraka amin'io varavarana io. Dia ohatr'izay koa fa nalahidy eo amin'ny fiainanao ny amin'ny problème eo amin'ny fiainanao. Ianao mbola mi-insiste mampiasa an'ilay la clé amin'ny fijery amin'ny olona ihany, mbola mi-insiste. Tsarifo tsara fa iny la clé iny mosy dia soa non tsy mety dia tsy mivaha. Fa zao tsarofo tsara la clé amin'ny finoana toute clé. Ninona varavarana problème amin'ny fiainanao tsy tonga la clé fa mivaha foana. Fa tsika leçon tété zay mahatonga amin'ny Paul miteny renouvellement de l'intelligence. Aty foana les problèmes. Satria na izay hita an'ity miditra ato anatin'ity dia ao miasa ao dia mihodina ao système enjana be ao. Fa ny fandeharana amin'ny finoana inona no tenen'Andriamanitra atao fotsiny tsy mifantoka amin'inona hitantsika atao fotsiny. Dia c'est Dieu qui s'en occupe. Ohatr'izay tokony fomba hifonctionne antsika rehefa ny fiainantsika isan'andro. Fa ianao mafy loatra hoe akaikinao aza mafy loatsoa asa monsieur be coco hoe ny coco nge ohatrany hoe mafy be fa afaka makamaka ao dia vakinao ihany dia mivoaka ny jus sy hohaninao ny nofony. Ka androany ten'Andriamanitra ohatrany marto iny vakina dia mivoaka ihany le fruit sy ny vokatra kire. Fa io mihitsy aloha io fisainanao io mi-insiste ianao hijerena le problème foana. Dia avy eo ianao dia oleo andeha amin'ny finoana ianao sy tonga dia milohe an'i Dieu hoe takitra misy olona ty izy tavavoaka indray hideran'Andriamanitra. Fa ianao ilay mijery izy amin'ny maha-olona dia zavatra nataonao dia lozanao mikirinetaka sy tarainan'Andriamanitra foana. Dia Andriamanitra tsy hita mintsony izay atao siny ana efa teneniko anao hoe ty le la clé dia efa ao varavarana. Tsy azo mihitsy nandaninao andro androany ke dia ranaka daholo ny ray tsy atso rano rehetra milatsaka. Dia Andriamanitra tsy afaka manao niny. Andriamanitra tsy efa miteny hoe io teny iny la clé raisiny la clé dia ampiasao. Fa ianao dia problème antsika indray tiantsika Andriamanitra daholo nanao ny zavatra rehetra nefa ianao efa Andriamanitra kely sy ny Jesosy ao anatinao. Matoa tsika men'Andriamanitra tanana misy parantsika tsy maintsy ataontsika fa iny obéissance par la foi. Andriamanitra koa tsy piasa. Misy fotoana kristiana manao n'Andriamanitra ohatrany hoe magicien. Alefa ilay bagety magique Andriamanitra dia izaho mivoretaka mipetraka eto dia izay mety. Sady tsy tay hiova amin'ny fiainako azy za tsy tay obéir anao fa atao hoe réglé haingana s'il te plaît. Misy fotoana ilay manao n'Andriamanitra ohatr'izany. Allez vas-y vas-y fais Dieu laisse-moi faire ma vie après. Non, tsy izany miaraka amin'Andriamanitra. Il est Dieu, il est souverain. Seigneur anao izy. Mandehana ianao amin'ny finoana fa aza mandeha tsona amin'ny fahitana. Tatao t'Andriamanitra mampianatra antsika foana différencier ny âme sy ny esprit. Zay ilay tentsika problème kristiana maro dia ilay mandeha par l'âme foana par la chair. Fa tsy mety mihitsy mandeha par l'esprit. Fa militsika rehefa tonga zanak'Andriamanitra esprit militsika mandeha selon l'esprit. Izany mahatonga antsika tonga eto amin'ny sekoly miformer antsika tonga disciple de Christ andeha selon l'esprit, selon la foi ou la parole de Dieu. Donc il reste ici en Romains 10-17. Romains chapitre 10, verset 17. Où sont les Andrémanches? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça m'a
tonga antsika ilainao lihira teo hoe Jésus soit le centre. Jésus c'est qui? Jésus c'est la parole faite chair. Si tu n'es pas attiré déjà par Jésus, par la parole de Dieu, par les Écritures, tu ne peux pas marcher par la foi. Satria na finoana miteraka ao anatin'ny teny. Dia avy eo misy olona tena paster eto ambavaka mba nampinono. Ianao nefa tsy mety tonga sekoly ny afaka atao amin'ny paster, tsy mety mianatra ny teny io ianao. Ny antom-pisian'ny mpanompon'Andriamanitra hiatiry anao ity an'ity tenin'Andriamanitra ity. Za moa mahatonga ny SVK mission tsy mainka anao activité. Be da be miteny aiza ihany groupe de lion za tsy anao aloha. Satria nahoana ino izay nalehanao eto. Ianao isese za mpanompon'Andriamanitra dia mandindia anao tsy ny estrady eto. Ny ao anatinao efa ny tsisy écriture na ny ray tsalo ihany mandindia miaraka amin'ny Beyoncé ny estrade de français ianao. Satria tsisy ny anjery lanitra mihitsy hiary faly eo rehefa tsy hitako ihany ina ny diany raha zany. Zany mampipiéger un milaza kristianina maro. Dia avy eo ino natao midy ny estrady izy avy eo izy miady amin'ny ihany na mifosany ihany paster io zao paster io zao inona mividy amin'izany. Fa ny tanjonay voalohany ny antom-pisiany SVK mission attirena anao ho tia an'ity tenin'Andriamanitra ity. Ary za dia mampirisika anareo mety mampiasa tableta eto fa mitiava ny écriture amin'ny feuille. Satria na ino ny voalohany support nampiasain'Andriamanitra, ny olona izay nampiasain'Andriamanitra nanoratra ny Babilona tsy tonga mora ngereto na tonga amin'ny Baiboly misy. Tsika efa génération tena navana sy privilégié amin'izao androntsika izao. Fa majereo nge any amin'ny internet any misy ny tantaran'i Martin Luther zao ohatra. Oreta 3 mois io rangahy io tamin'izany tsika monopoliser ny katolika ny vraie Bible dia namorona Bible mitovitovy izy dia nafeny zareo an'ny peuple ny tena vérité de Dieu. Dia Martin Luther rehefa nangetaeta an'Andriamanitra dia tombé izy tamin'ny Bible, la Bible au complet tamin'ny langue latin angamba zany sa hébreu. Dia rehefa nahita an'izy izy dia sokatra amin'ny masom-panany dia gaga be izy efa manino ity nafeny ny église catholique. La vérité aussi doit être dit à tout le monde. Dia ino izy nareo 3 mois io rangahy io mitraduire amin'ny Bible. Ny évangile io pendant 3 mois tsy mivoaka amin'ny trano se sacrifier ny traduire an'io tamin'ny langue allemande. Za se anao zao style kamkarena nefa tableta rehefa tsy mila tsy vitanao manokatra l'écriture. Fa il y a eu des sangs des martyrs qui ont été versés pour que ce livre soit entier entre tes mains. Na ny rano zanak'Israël latsaka tany Egypte anisany rano Etienne be da be nahatonga an'asy ianao afaka hijoira n'ity trésor céleste ity. Ka izy lasa rehefa tonga tableta indray ohatrany hoe rehefa jena zao ohatrany hoe plastoky ohatrany hoe fanamboarana vita amin'ny olombelona dia tsy conscient anao hoe zavatra misy secret spirituel ka ao anatin'ity trésor. Za rehefa ny trano za tsy mety fa ny maty ohatrany tsy mety mamoaka révélation amiko mihitsy rehefa tia ny fa rehefa ny endroit secret tsy maintsy boky le boky mihitsy satria na misy dikany. Ohatrany iray anao mamaky message ohatrany mamaky texto avy any amin'ny anina tsy normal zany. Ndraindraiky rehefa andefasiny SMS ny olona rehefa alatsinainy ndraindray raha sasany angamba tsy dia anaty message iray pasteur sa ty mihitsy maneno be ny téléphone ka anao angasina misy loatra vonoana mihitsy no son ty fa itabataba eto indray zao le vaibele sy SMS oreto Jesosy ange iny ny rôle mpanompon'Andriamanitra il te présente toujours Jésus. Voilà le salut, voilà la croix, voilà le royaume des cieux. C'est une invitation toujours. Ohatrany hoe Jesosy nozy izy Andriamanitra hoe alefa une invitation mifanao fety aho dia miavinavina aloha tsy afaka j'ai d'autres choses. Ka ianao tia na entina ambavaka eto mbo finoanao fa tsy sara-jo mihitsy amin'ny finoana ka ianao tsy mamaky Baiboly. Vita ny sasany izy mamaka an'le roman d'amour reny roman science fiction reny izy miatra amin'ny alina mihitsy izy des heures suspense rehefa mba hainao hoe ny afarany suspense rehefa amin'ny tantara Mosesy ohatra. Efa hitanao hoe tantaran'i Joshua devant le mur de Jéricho. Efa hitanao hoe tantara orety za aloha tsy hoe ny ambiance amin'ny tany tsy takatry ny ambiance takaraky ty zavatra ty. Ry sady izy tsy ambiance koa fa mitondra vokany ao atao anaty le izy
ary manova ny fiainako ary hitako an'Andriamanitra isan'andro. Kina raharaiko izay boky hafa vidin'ny baiboly mety 3,50 € fa ny zavatra ao anatiny tsy voavidim-bola. Tsy haiko izay best-seller mety vakianao tsy dia raharaha loatra. Fa best ny any fantako dia Jesosy ireny any. Ka izay misy fotoana ianao mianja an'izay envie izay ohatrany tsy mety mihitsy azy any, ohatrany tsy tambe ka fa tena ohatrany tsy mbola misy ilay envie matiako baiboly. Aza miandry ny envie izany ianao. Fa raha miandry ny envie anao, chair-anao tsy tadin'Andriamanitra mihitsy. Fa ilay izy avy any anatin'ny cœur, anatin'ny esprit anao, force eo tenanao satria nafantatrao. Zay mahatonga misy ny tourner, zay mahatonga misy ny prédication en bonne nouvelle, à prendre conscience anao hoe tu refuses Christ, c'est ça ce qui t'attend. Tu acceptes Christ, c'est ça qui t'attend. Oui, c'est ça, c'est je mets juste devant vos yeux le choix de choisir la vie ou la mort. Ny antom-pisin'ny mpamon'Andriamanitra rehefa manao séminaire na croisade dia mametraka foana hoe mason'ny olona, je mets devant toi le choix entre la vie et la mort. Fa si tu choisis la vie, hein, je te le présente, la vie. Ka izay zavatra voalohany zany ilay ianaranao raha ohatra ianao te handeha marcher selon la foi, déjà tu dois connaître la parole de Dieu. Za mahatonga kristianina maro tsy mahavita talitaka foana ireo fomason'ny problème satria tsy mahafantatra an'ilay Christ qui habite en eux izy à travers les Écritures. Nefa ny Christ efa anatin'ny Krista daholo ny zavatra ilainao rehetra sy ny vahaolana rehetra atao ny fiainanao eto amin'ity tany ity. Satria na fiainana mandrakizay na voavahany teo amin'ny hazofijaliana. Ka tsy hain'i Jesosy hoe mamaha ny fiainanao eto amin'ity tany ity. Fa ianao tsy te hiainao an'i Jesosy eo potrony tongony. Amène les directives. Misy koa ny olona fantany amin'ny directives Jesosy fa tsy tia ilay directive omeny Jesosy. Déranger un ciel ilay izy. Dia aloha ny miaritra ao anatin'ny fiainany tsy dia mandehany tsy izay satria rehefa arehan'i Jesosy dia Jesosy tsy maintsy misy fanamboarana anaty. Aiguisena foana ianao ao anaty eo dia tsy te hirefuser an'izay ilay olona. Dia ina ny tian'ilay kristiana ny Einstein sy ny estrade sy je loue Dieu. Mora nge miakatra ny estrade. Mora be mihitsy zany. Mora nge manao diakona micollecte vola, mora zany. Fa tsy zany fa kristianina anao. Jodasy koa mba micollecte fina nataona avy angalarina ilay vola micollecte. Ka misy olona jodasy ohatra anaty fiangonana laza fa kristianina izy. Misy olona lazain'i Jesosy mihitsy hoe manao miracle. Hoy izy Jesosy, je ne vous connais pas. Ka ianao appartenance à la détermination, est-ce que Dieu te connaît? Dieu s'en fout des déterminations. Dieu s'en fout des je fais quelle mission? Ny fantany dia ianao hoe fantany dia hoe ianao ve mijoro eo amin'ny tenin'Andriamanitra. Raisitsika nge Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7 verset 24. Amin'ny anaran'i Jesosy. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, quiconque entend ces paroles, nous disent, la force vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quiconque entend la parole de Christ et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Est-ce que ta vie est fondée sur le roc pour que ta maison ne tombe pas? Efa tonga amin'ny saison tsika, dernière saison fiainan'ity tany ity alohan'ny hatongavan'i Jesosy. Raha maritsitsika ho an'izay tena fanoton'Andriamanitra na tsoin'Andriamanitra marina tokoa, dia raha mirentsika mitoroteny dia fanairana. Ny ministère-ny andro farany dia tahaka ny John mpanao baptiste. Aplanir un sentier pour accueillir Christ. Zao tsika efa amin'ny andro farany. Rehefa mamaky ny baiboly tsika, misy ny olona mieviteny mamaky an'ireny mihitsy hoe l'église sera persécutée, nous sommes reniés, sy ny sisa sy ny sisa. Za miteny anao fa tsy hoe ignorenao iny akory dia ça va pas se réaliser.
Zany tsy fantatry ny olona kely sainy zany ny saina maolona kely saine. Nefa tu sais, j'ignore Dieu, Dieu n'existe pas, des manières fiennes comme ça, c'est ouais, ça va, non. C'est pas parce que tu ignores Dieu que Dieu n'existe pas. C'est pas parce qu'il y a une personne qui ne croit pas en Dieu que moi je vais dire qu'il n'existe pas. C'est pas parce que le monde nie Dieu que Dieu n'existe pas. Dieu existe même si le monde l'ignore et le nie. Et un jour, il va se montrer et il va vraiment dire que c'est moi le Dieu que vous avez refusé. Fa ianao atoy ianao tonga eto. Misy ny fitiavana sy ny famindrapony. Tiany ianao tafiditra ao an-tranony. Tiany ianao voavonjy. Ka ny kristiana tsy ampiteny tsisy finoana ny teny ka raha misy persécution kely tsisy dikany tonga ny pluie, tonga ny torrent. Tout ak'izay dia rava. Ka ianao zany mieritreritra mihitsy tsara ty andro teto amin'ity tany ity. Ianao zao mbola miandrana hoe hiakatra zao ny SMIC, ona zao ny projet any Hollande, izy amizay zao ny président. Tsy any loatra le izy. Fa heratsy ty tany ity spirituellement parlant no déjà heratsy. Zana koa zao mila taizainao tsara mihitsy anatin'ny écriture, manome exemple de la vie de Christ avy anao an-trano. Tsy vitany fotsiny alefanao amin'ny école de dimanche, fa fiainanao an-trano hoe maneho azy, fomba firesahanao aminy, fomba fihetsikarao atokantrano. Misy nge rehefa école du dimanche, toute son enfance na l'école de dimanche, be da be zany mamanao an'izany, zay sy pasteur Bransy na l'école de dimanche akory. Tonga izy école de dimanche any ampianarana izy ny tena maditra indrindra. Satria nahoana? Ozy ny ten'Andriamanitra, c'est les parents les premiers éducateurs de l'enfant. Jereo tsara système mondial, jereo tsara ny société. Vao 3 ans l'eglizy alefa any ampianarana. Miditra izy amin'ny valo sasa mirava izy ohatra amin'ny 4. Jereo ny laps de temps azahoan'ny société manipuler ny zanakareo. Za zao rehefa n'Andriamanitra misy nanana grâce afaka tsy miasa. Nisy taona ndraindray ohatra hoe tsy miasa ny vola ohatra mila nefa ndraindray iza ny vola. Fa rehefa mahita an'izay zavatra izay teneny Jesosy zay secret spirituel zany mes enfants sont à Christ. Viennent en ampianarana izy, moi je détruis les œuvres du diable qui sont dans ces écoles. Zavatra ilirany any miazo zay tsy ilaina. Zao be da be jereo tsara ny prof des écoles reny. Misy tavaratra be da be izy, ils sont initiés partout dans la société. Dia ianao hoe mihevitra fa tsisy message évacué iny dia izy mody ao an-trano dia samy mandeha dala manao l'école de dimanche dia samy vita. Il y a des esprits évacués dans le monde. Zany zao tsy hitanao raha tsy amin'ny finoana sy fahafatana ny tenin'Andriamanitra. Fa ianao mandeha miherihera fotsiny dans le monde, dans la société, tu es manipulé par le diable comme un pantin. Tu ne sais pas le bien, le mal, quelle est la volonté de Dieu, quelle est la volonté. Tu te laisses emporter par le courant. Et un courant qui va finir où? Qui est une cascade qui va finir à la mort. Fa zanak'Andriamanitra mandeha amin'ny finoana ny teny fantatrao daholo ny secret rehetra. Omen'Andriamanitra fomba fiadiana, omen'Andriamanitra fomba hoe eto misy eto mananona ianao. Ka ianao dia efa kaiky Jesosy, fantatry Satana fa efa kaiky Jesosy. Ratsy be ny atao amin'ity société ity, ratsy. Fantatrao ve zany? Fantatrao ve ianao raha tonga amin'ny pluie, tonga amin'ny torrent, est-ce que tu vas demeurer ferme? Sa ve vao tonga fotsiny ohatran'le amin'ny les 3 petits cochons iny, maison de paille, izy le loup dia vita. Maison de bois, mamoaka afokasika izy dia maina. Sa ve maison dure, tsisy mpangalatra tafiditra, tsisy raha tsy afaka manozongozana. Ka tsika sy ianao mila mivoky tenin'Andriamanitra. Zay aloha dia avery foana ny ampy sy ny Azekela voalohany tonga ny olona amin'ity teny ity. Raha mbola mahita olona hafa mihitsy aho zany hoe sampanasapana groupe de louange izy za mbola tsy hitako le olona hoe ny s'intéresser amin'ny teny aloha tsy ispire. Non, je ne veux pas. Satria no mamitaka anazy koa. Fa hoentina mihitsy loha ianao. Ary io tsy vitan'ny heron'ny tena, fa heron'ny fanahy masina no convaincre an'ilay olona. Ka za manko tonga antsika foana manao sekoly be da be mety misy manaratsy ny Azekela misy ina koa zany sekoly ina no sekoly. Sekoly ny finoana ka manety Jesosy moa teny faites les nations des disciples. Ao tokantranonao anao, ianao zesta be groupe de louange tokantranonao anao tsy hainao koa miaritra ny toetra ratsy ny vadinao. Tsy milamina koa tokantranonao, tsisy fitiavana, tsisy fifamelan-kely, tsisy mba tenin'Andriamanitra vakina mihitsy ao anatin'io tokantrano io. Dia aveo ianao mitetapeta lahady manao les plus beaux vêtements, je suis chrétien, fier d'être chrétien. Tandremy, verena amin'ny tenin'Andriamanitra.
C'est quoi tout une fondation de l'Église, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus, la fondation, et c'est Jésus lui-même qui construit son Église. Tandreny zavatra ebaisa tiré amin'ny zavatra spectaculaire ozy le mpanompon'Andriamanitra zay. Ohatra hoe zavatra attractive en masse, méga church, tout est joli. Est-ce que les gens qui sont dans ce beau bâtiment, est-ce qu'ils aiment la parole de Dieu? Les jeunes, les femmes un groupe de jeunes, le jeune, ça fallait à l'ambiance, ça fout. Le jeune, le fait c'est une femme, que les femmes restent que vous avez. T'as un Paul, c'est instrument de musique, ça. Il n'y a pas de renfort, t'as une chambre haute, n'a aucun matériel super, grand écran, tout ça. N'a aucun chance, qui c'est intense, c'est un les 3000 âmes à nous, mais c'est un 100 ans. Mais sans ça, il y a une musique qui est staffée, très facile. Vous voyez, toi? D'autres qui est du pays, d'autres qui est du les musiques, ça va être ça va être ces sauces. C'est une roulette en ménage, et au fond, il y a ces sauces. C'est les bateaux de ces sauces, il est au centre. C'est ça notre centre, c'est pour ça que nous venons ici. C'est présent, c'est la personne de Jésus. Il n'en était pas mieux que nous ces sauces. Tu t'en fais à faire dans la foule. Fais nous, tu es à canal de main, tu es fou, non? Niet entier, non? Tiens, tu chérissez, vous êtes censé, le royaume de Dieu, c'est comme un trésor qu'il faut chercher, creuser. En surface, non, il y a un caillou, ça vous savez, un caillou, on a 6 mois. Oui. En plus, tu creuses, il y a or, non? Plus tu creuses, il y a émeraude, non? Plus tu creuses, il y a diamant, non? Plus tu creuses, il y a pétrole, non? On a carré, il y a une firée, non? Creuser, oui. Si ça va être plus merveilleux, nous y la personne de Jésus. Il y a tellement quoi à connaître. Ma pas fait ces choses, tellement. C'est le Dieu extraordinairement merveilleusement. Si chaque jeudi va qualifier la beauté, son splendeur. Et nous, on a une satisfaction, ça va être un temps. Pas de satisfaction, pas de repos. Ça nous donne la voie polémique, pas de satisfaction de nourriture. Tu n'as pas de satisfaction, tu n'as pas de temps, tu n'as pas de c'est social, nous l'abus est conseillé, l'abus de la parole de Dieu est conseillé, fortement conseillé. Enfin, ça va être un petit temps, la télécommande, ça va être tout petit, ça va être matériel, ou un non abusif, macarareno. C'est social, n'a pas consommer non avec abus. La force vient de ce qu'on entend aussi, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Fondé sur le roc avec fiananoma christian et non lazava christian fondé. Anche na tonga problème endrika plutôt non tafajoro ve non. Tu t'en sors gagnant ve. Et peut-être que tu tu le tiens ravage le tsunami. Dans documentaire, la construction que les hommes ont fait pendant des années. Les tsunamis, on passe plus de temps à construire. Parce que pour détruire, il suffit d'un rien. D'imaginer une destruction par la puissance de Dieu. Les fois, c'est ça, ça cagnase, tu m'as raison d'être là, tu c'est un engagement, c'est raison d'être là. Ma tu vas t'y vous l'existe, nous, ça c'est non, tu n'as pas de n'a pas vous la tout manoïta, vous la n'avez pas la marre, ou en face de canadement. Il ne tenait pas de temps à prendre, revenir intercéder, ou en sotomas comor, vous êtes en demande, la maïta aux isans, fou noir, comment tu vas tu peux à tu. Ramaïta steam, tu peux, maïta raïs, tu peux, c'est là, pas nous, tu roules à prendre, nous fissines à prendre. Et vous vous dites, il va se mettre la taque à Abraham, la taque à Sénos et Anne Jésus, c'est un demande. Un demande, c'est un sentiment. Et Dieu est amour, pourquoi il va détruire le monde? Dieu est Dieu, Dieu est justice. Il a prouvé son amour par son Fils.
C'est pas parce qu'il ne t'aime pas, s'il détruit le monde, parce que tu as refusé son amour. Tu as fermé la porte à Dieu même. Qui n'a pas ton agrément? Et non, mais ça me renie à Dieu, je ne te connais pas. Vous savez, tout le monde a les petits barrières, je ne t'aime plus, je ne te connais pas, tu n'existes pas pour moi, tu m'as déraccroché. Elle ne veut pas, elle n'existe pas, t'es bon, pareillement, le temps passe, le mec dit, elle m'a oublié, bon, moi aussi j'ai intérêt à m'oublier, chacun sa vie, c'est pas comme s'il existait, c'est même pas comme s'il était passé dans ma vie. T'es non fait un Dieu créateur, c'est lui qui t'a donné la vie, qui a tout fait, tout ce qui existe sur cette terre, c'est le juge. Et non, mais la route de mes juges, je me tenais par sentiment, tout le monde est massé les juges, mais t'as joué un violeur. Tu veux dire, les juges, juge, s'il te plaît, ne me paye pas, tu es amour, juge, laisse-moi libre. Et alors, les juges, ok, tu m'as touché, je te libère. Faut voir que tu t'es violé, ça, j'aimerais. T'es pareil, mon Dieu, Dieu va te tenir, mais non, tout le monde, t'es à pitre ou là, non sanctifié, les dates, à pitre violeur, les dates. Si Smith en a fait pour qu'on soit béni ou maudit, on va aller au ciel. Si c'est ça, on faut aller au bel, mais non, de n'être je vais m'attendre au ciel, au paradis. Si je suis béni ou maudit, je m'en garde, c'est vite un peu, moi, non? On demande, là, quand on va nous prendre faire ça, Dieu gagne toujours. Amen. Quand on va prendre un côté un Dieu qui gagne, c'est prendre un côté un monde, mais tu réussis. T'es fier, là, ouais? Fier, d'entendre Christian. Fondement en Église, c'est la parole. Nous avons été conçus et accouchés dans la parole. Et après, ma nourriture aussi, c'est la parole. Nous sommes nourris par la parole. Nous grandissons par la parole. Nous vivons par la parole. Nous respirons par la parole. Nous théorie, c'est que nous avons Madagascar, nous sommes dans le monde de faillite tout le temps. Là, ça fonctionnait juste par l'onction quand nous avons demandé de construire l'église de Christ. Ce n'est pas l'onction qui construit l'église. L'église ne se base pas sur les miracles, les signes et les prodiges. Ce sont des signes extérieurs manifestant la puissance. Faites base au fond de mon fouti. Fa miracle à manaraka mi, faites base au fond, pas base au fond, tin. Jésus. C'est là que tu vas dire, teste ta mne oula nazakazaka foula kanyana, tu sais, il va aller en arrêter. Ça, ça les faiseurs de miracles, ça les miracles en attendant qu'on détable la relation. Miss nous la table de Jésus, bah, one saratina ton demande confiance, pas pas dans la personne de Jésus. Normalement, même c'est au Péguna pour des raisons pareilles. Pas pour Jésus. Il aurait fallu m'aider Jésus. En allant autour, nous allons faire vous dites David, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Que je sois devant les adversités, que je sois dans la joie, que je sois devant l'ennemi, là, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est-à-dire que Dieu est en moi, Dieu est avec moi, Dieu est mon centre d'intérêt. Et la priorité non demande, tu mets priorité non demande, tu vois. Par exemple, c'est une formule intéressante de choses, chercher le royaume de Dieu, ici c'est toute chose. Manaraka was. Mais non, les manaraka in te tavno, pas de tata le royaume, mais non. C'est un problème, c'est demandé par la vue. Il y a ça, quand on se dit dans votre niasa, maïtani, gentiliserie, manana so, il n'a pas l'air, ça peut être un lien dans gentiliserie. Mais pas les gentiliserie, c'est ma fille, non, je sais. C'est lui qui a quel sen moule, tu sais, il y a un enfant, il est complexé. Et qui est le moulato, il a quatre jours, il a les gentiliserie au pis. Dit, mon caractère, non, n'est pas les noms dans le royaume de Dieu, on a notre trésor céleste, on a non. En Christ, il est en caractère, non, des noms venir chercher, c'est ça pour ma carrière, c'est mon arcanati, ma carrière, tu dois ma carrière, vous n'avez rien à faire, non, au Pégul. Il doit avoir mal à la foule. Vous laquelle vous avez noté, tu fais une nouvelle comme on a voulu. Non, c'est la vie qu'on donne aux gens. Le monde a tout ce qu'il faut matériellement. Ça n'a pas de problème avec la peine, un pays mange, il va me présenter un Jésus. C'est un côté, les moules à mange, des noms bien par sentiment, mais la foule, mais la sac, mais la canza, des aînés tout mananas, non, c'est la grâce. Avec une pauvreté, c'est de connaître un Christ, avec une pauvreté, mais c'est un témoignage dans ça, on peut tout ça pèse. Où fois la fienne, la génération fienne, j'aurais vraiment tout, wood. Donc c'était des générations de personnes à problème, sans solution.
problème foana fiainan'izao fa antrano foana. Fa le jour il moi je vais chercher le Dieu, hein. Il y a un Dieu là-haut, moi je veux le connaître, lui peut changer ma malédiction en bénédiction. Qu'a présenté Christ, que ce soit un pays pauvre, riche, moderne, pas moderne, culturel, je sais pas, francophone, on s'en fout de ça. Présentons-leur le royaume de Dieu. C'est pour votre scène. C'est que je vais faire de miracles, tu souhaites. Tout cherche fait on va leur présenter le royaume de Dieu, un point, c'est tout. Et on va les attirer par la puissance de la grâce du Saint-Esprit dans le royaume. Tu me fais tout, tu sais que tu me fais manzana, tu sais amante, tu sais tanour, tu sais ante. Ça imite, non, tu sais dire. Net mission. Mission, ma fille, tu m'as fait un goût, on a ça va tout changer. Si tu es pasteur, il est cool, le pasteur, moi je vais les prier là-bas. Et c'est ça le fondement, c'est triste. Mais va tout que c'est ça fait un savoir. Si j'ai un mari, c'est quoi ça? Souvent, que tu es dans une église, ça a l'air moderne, il y a les fruits. Tu sais, quand il y a Disney, mais ton fingou. Tu es fait, les cons. Faut que tu t'attires Jésus. Faut me prendre le côté geste. Tu n'as pas un chip pour toi. Si tu as tous les Jésus, tu m'as mis la tête. Ça tire. Tsy mety natatonteny le olona le kristiana satria nahoana le amin'ny olona noety satria na hoe feno figonaka tsy hoaina le ty feno figonana zalahy tonga mystera za moa tsy atao ohatran'izany zay mivady efa nahita nitoro olona ray zay amatona ny tsisy nrarainay zany tafitra ny lanitra izy hoe zay aveo juste de so fanarainy be pakozy izy hoe kenao koa zany mijery hoe Hij zei, ja, nee, ik ken hem, dat is Ga je zien hoe het is, zoals het dat nog meer zijn zoals is, die wordt nog niet afgewerkt. Façon, ça c'est fou. Ça, meu personne de conviction. Ça y a armée du salut, armée de Seigneur, demande qu'on doit faire un mal, on nous comme tout le monde en famille, non. C'est non, il faut l'entier, la priorité, ça, mais ce monde en famille, non, va, ça, encore, pour le, ce monde pour tout. Ouais, androaliatsika zany misy ny intercesseuse ataontsika afaka mitenana dia efa miparitaka zany eo ny anarany combatsika zany par la foi zany tokony dia damin'zasy ianao fa rehefa tsy fantatro iteny io a dia zavatra superficiel atao amin'ity tany ity makarary ny sainao foana lasa tonga problème ny izy nefa ozy izy David mon berger ozy izy me fait reposer sur de verts pâturages ianao a mbola tsy manana téléphone dernier cri tsisy be pâturage zao no fiainana ianao a tsy fiainana dadasy le ty zavatra dia marary ny saina ianao a le chiffre le karama mbola tsy fiainana marary ny saina azonao le izy marina le sa tsy marina andalovantsika foana hoe dia no joanao le vera nanaova ny anina kely vava mahety anao dia fa nataony raha matokely azony dia fa mirodana ihany mbola tsy tonga ny amin'ilay pristorance tsonalia koa ny problème aveo izy satana tonga amin'izay ohatra n'le loha tonga kolapsa indray dia meme fotsiny devony zany ny kristianana tonga ny an-danitra ianao ambivitra kely ohatra tafiditra ny lanitra hoe tsisy récompense tsisy trano tsisy ny an'iny lasa very partirage ny paradis tsy mba hitoeranao samy amin'ny style be anatin'ny immeuble amin'ny an-danitra ianao mba petrapetra indry soana fa manasy very partirage ihany tsy haiko hoe aiza le ao anatintsika ato hoe aiza jesosy le zavatra fahatsarana fanjakan'Andriamanitra tetavo izy raha mivavaka amin'ny jesosy dia hoe afahatsarana foana fahatsarana mihoatra amin'ny tontolo ara-panandro resako mba hahatonga anahy tsy fikitra amin'ny zavatra ny tany trouve même tout ny réalité fahatsapako anao en esprit resaka fa tsy tia sens ty a tsy hoe miandro ao amin'ny appartement anao dia misy ngozona be ny trano tsay ako tena io jesosy non fa ty oui izy nao Jérémie moi je te révèle vous Andriamanitra ohatra hoe je te révèle vous les réalités importantes et inaccessibles que tu ne connais pas les réalités que tu vois visiblement ne sont pas importantes anty vadinao na zany koa important tianao iny ils vont partir un jour là mes enfants anaraka ny vadina izy un jour rehefa hoavy ny fotoana tsy moa izy paster odovra zay soit ianao izy izy a mandao soit ianao lozany fa misy réalité plus importance mihitsy mazay tsy mandana zay ty
ty tenin'Andriamanitra ty. Ka ny kristianina verena ny fondement de construction amin'ny tenin'Andriamanitra koa fiainanao. Fatao io teny aza vela perturbe ny zavatra manodidina ntsony ianao. Raisitsika ihany amin'ny Baiboly Colossiens chapitre 2 verset 9 à 10. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Plénitude de la divinité zany ao anatinao taminao nandray Jesosy mpamonjy fiainanao manokana dia nazo ny don un Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Christ habitant en toi, c'est la plénitude de la divinité. Zany zao tsy fantatra ianao te ohatran'ireny starany zao tontolo zao mampisehan'ny nono ny vodiny tsy haiko tsony devant Dieu. C'est déshonorable devant Dieu. Mais toi, tu es honorable. La divinité est en toi. La divinité est en toi. Dieu, la divinité au anatinao. Kina ty tavinao zavatra eto amin'ny ty tany ty. Et tu dis au verset 10, vous avez aussi tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Le chef de toute domination, toute autorité est en toi. Qui n'a pas un problème? Le chef de toute domination. Les problèmes, on passe une longue masse pour masse, problème. Si tu n'as pas la divinité en attendant, tu es avec la parole de Dieu. Tu es là, Jesus, son même temps, on a besoin de Jesus, on est chez Quanti, tout le design, on est chez Quanti, tout il a fait une chose mise à l'islam, il faut avoir ça. C'est fou, c'est fou, Femme, tu as un problème, c'est le problème, il y a attitude de l'homme, tu as un problème face au problème. Tu n'as pas la bonne attitude devant les problèmes, et grâce à problème. Il fallait vraiment la bonne attitude, et non, c'est problème, c'est un problème. Oui, c'est parce que nous avons dit que parce que nous avons fait. Quand Madame Christiane m'a demandé par la vue, c'est la samba. C'est ce qu'on fait, nous avons c'est ça. Cette capacité, nous avons lire le chef de toute la domination, m'a il va qu'une notice. Atony ihany ianao zao raha manana tsara ny tantarany tonga dia miteny ny Saint-Esprit ao amin'ny lakle ny tantarany Jiso jereo tonga dia miteraha ianao ravo miro io fa ianao tsy manana teny ianao tsy miteny ny Saint-Esprit dia eo anao ilay mipanika tsisy teny ianao tsisy solution mihazakazaka ianao makare amin'ny banque mihazakazaka ianao mare assistante sociale mihazakazaka foana ianao dia reraka amin'ny farany fa rehefa mahafantatra ny tenin'Andriamanitra sy mahafantatra ny voix du Saint-Esprit ton conseiller solution any anatinao foana n'aiza misy anao tsy mila mitady ianao fa fatary ty tenin'Andriamanitra ty verena amin'ity tenin'Andriamanitra ty. Éphésiens chapitre 1 verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il a dit toutes les bénédictions spirituelles, toutes. Vous savez, toutes. Ce n'est pas certaines ou une des, toutes les bénédictions spirituelles. Maintenant, on demande toutes les bénédictions spirituelles. Il y a tout ce dont tu as besoin, tout ce dont tu as en Christ pour que tu puisses sortir victorieux sur cette terre. Adore la clé, toute clé tenin'Andriamanitra. Toute clé. Fainanao les vues foana. Vue. Mahitanao tsy miova vue. Tsy miova izy Jesosy. Iny pasteur mampahiranao tsy maintsy miova izy iny asopona. Zavatra hitako masy io pasteur zao nataony. Hainao tsy mijery an'ilay tenin'Andriamanitra minoana Jesosy to dia vonjena sy ny hainao mijery an'ilay vadinao mbola ilay toetrany tsy miova dia iny lasa marina dia iny ihany demeuré eo. Pasteur efa miteny anao hoe tsy maintsy mahazo promotion anao miasa io. Miakatra io chiffre io. Ianao mbola pasteur mbola misy efa karama dia zay anao nitaka hatramin'ny vireny banque ndraiky misy efa pasteur. Atao aloha zany dépensenao avec les 800 € moa Jesosy izay koa mety anao misy convoitise loatra angamba ilay amin'ny fiainanao dia tsy mety plus ianao. Satria na tsy dia zany tsy ahilika eo ren'Andriamanitra. Ozy Andriamanitra iny ampy anao aloha zany very anao tsy mifaty zany. Mikaty mieriny azy mafalazy misy hoany izy androany isakazy izy androany faly izy. Ianao fa marana 4 € dressiny efa tsy haiko tsony.
Malaza saina ianareo mbola tsy mitombo kely le chiffre. Trano ao midadasika feno korotana fotsiny. Malaza saina ianao ihany le F5. Mizatra inutile superflu aloha dégagé ametrananao manaraka ndraiky velonao superflu ndray mba misy anahy koa aloha anatin'io toerana io ary omeko koa ianao. Hitanareo jerena insensé tsika misy foana. Dieu quand il agit fait toujours, le pasteur Tommy Marie, il travaille toujours pour un but, il a toujours un plan dans le but d'apporter quelque chose. Sans en soit une onction, c'est pas pour ta gloire. Ça pas là, le ministère en est une onction, mais bouge, t'es là, l'autre, là, t'es là, tu es Jerry, on a un spectacle magicien, cirque, on va aller pas nous demander, on va t'acheter, là-dessus, on a une onction. Les dons, c'est pour l'utilité. C'est pas pour nos serviteurs. Tu es dans l'onction, mais non, tu es là. C'est le Dieu. Où on a tout. Ça, on a tout. On a tout. Et pasteur, ton trône, voilà mon petit peuple, mon royaume, ma tête, ministère, malade, ça fait un peu. Tu vas là, tu as là, je m'en fous. Mais en fait, le malaza les dents, tu as toujours où là, où on fait là, tu as. Zao zavatra mafaly aho mahita amin'ny fiovanareo tao anatin'ny sekoly tena faly aho. Satria zay no mahatonga na mandohalika. Mampatonga ilay mpanor'Andriamanitra mitomany mahita anareo tsy miova. Raha ohatra nareo mbola tsy tia an'i Jesosy foana, tsy mitombo fitiavanareo izany tena mahakarary anay. Fa faly zay ozy izy Paul. Ozy izy hoe je suis heureux ozy izy en mon esprit rehefa nareo izy mon esprit hoe pour l'amour du Christ que vous avez en vous. Satria na faly zay. Miaraka amin'ny Saint-Esprit hoe fahatsika Saint-Esprit nety miasa Saint-Esprit dia miara-miteny ohatr'izany zay ilay mpamon'Andriamanitra rehefa miaraka amin'ny Saint-Esprit misy vokany Saint-Esprit resindray-sapana misy fanahy Saint-Esprit mitombo indray soldat de Christ s'agrandir indray ny armée Saint-Esprit lasy indray tsika ohatr'izany izy tsy hoe feny eo lampon écacherche yes dia hafany malaza eo Facebook ny lasa malaza iny 5 millions de chaînes ou pas nous demande pasteur Tommy 5 millions d'argent nous pour Jésus. Non, ça n'a pas ici. Serviteur inutile. Si nous avons pas pris de l'ange, il nous fait appartenir à Dieu. Non. Récit, Miskatarani, récit hérétique, Omni, un roi. Un roi, chapitre 17, Katarani Elia, c'est les veuves. Un roi, chapitre 17, Manouka verset 8. Amiena, c'est sauce. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta comme il arrivait à l'entrée de la ville. Voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse de morceaux de bois, puis je rentrerai, je vais préparer cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après quoi nous mourrons. Et Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Tais-toi, fais ces couloufous d'Élie, les veuves. Il y a zavatra hita maso du côté Annie et Élie. Du côté Annie et Élie, niafina tany amin'ny désert sina izy sisany mpaminan'Andriamanitra tamin'izany andro izany fa mivadika tamin'Andriamanitra daholo mpaminany dia il était ho an'ity dia Élie dia niafina izy tany amin'ny désert. Dia nisy laps de temps izy misotro rano tamin'ny fleuve, c'est nataony fon'Andriamanitra tao amin'ny désert,
dia nomena colombe mitondra sakafo anazy ohatra colombe goaiky corbeau mitondra sakafo tao foana tamin'ny andro dia aveo nefany ritra le rano dia zao zavatra nitranga zany circonstance zany famine sécheresse pendant 3 ans tsy nisy pluie zay circonstance zay le olana réalité be hitan'le maso zany tsisy la pluie pendant 3 ans rehefa tsisy ny pluie tsy maniry ny katsaka tsy maniry ny anana tsy maniry rehefa tsisy koa ny rano ny fleuve tsy misotro rano ny biby maty ny omby tsisy koa ny sakafo tsisy sakafo zany elite izy koa nefa tsy nisy namana ntsony satria nisy seul le monde tsisy olo afaka hitady verina any amin'ny tanàna hoe mba mampita mpitilo fa zany akamanao tsisy mpisy hoe natao daholo zay manakaiky any elite dia vonony mpanjaka akabo zay ny circonstance any elite fa zao nazy tena izy tamin'Andriamanitra hoy izy Andriamanitra mandeha any ianao ozy izy ary amin'ny tanàna Saretary fa misy vehivavy veuve ao ozy izy efa natokatra namoky anao dia izy tsara raha nandeha tamin'ny vy indray mbola niaina zay ali amin'ny masay dia vehivavy veuve ahoana moa vehivavy veuve déjà dikan'izany tsy manana rangahy izy tsy manana rangahy miasa sy tadira zany déjà efa famille efa sécheresse mbola tsisy vaty koa miasa azona vola hividanana sakafo ahoana nandeha nampany amin'ny veuve ça veut dire donc il y a rien la différence en situation les veuves en plus izy mananjanaka tsy niteny tamin'ny Andriamanitra raha nandeha tamin'le ty Andriamanitra hoe mba misaina indraindray zany hoe noany e hoe désert zao sécheresse famine ka ahoana ny veuve tsy mba alefanao any aminao amin'ny riche tsy alefanao tseka any amin'ny olona manana ambiampy olona manana réserve manana stockage any amin'ny grossiste tokony alefanao Dieu pourquoi tu m'envoies chez une veuve tsy nanao an'izay rehefa tsy nanao an'izay Élie satria Élie tsy nandefa amin'ny fahitana sy ny sainanao olona fa il a marché par la foi en ce que Dieu lui a dit il a entendu la voix de Dieu ça lui a suffi ce que Dieu lui a dit il a une assurance nandeha Élie zay zavatra situation any Élie tsotra be Élie tonga le raha matoa tena le situation hoe tsisy qu'est-ce qu'il y a tsisy s'il te plaît pourquoi t'es aussi stressé va rentrer chez toi fais-moi manger ou m'étonne-moi raha olona zany raha le cristiana sentimental zany ve papaster fa ngatsy tamin'ny paster e veuve io efa tsy manakany izy dia ohatra tonga dia mibaika ny veuve io nao sakafo tanareo zay le fomba indraindray misy olona zao mijery mpanomina tsy fantatrao fitary amin'ny fanemasina azy hitra ohatra natokantrano revy ianao fa mahanitra dia mivoaka avao izy ohatrany hoe mibotsibotsina tsara ny kibonazo ohatrany nazo gâteau tsy fantatrao dia anao tonga dia mijuge amin'ny masinao maolona le vu tena re le paster mihinam-boly reny tsy fantany koa fa jereo tranobongo ny voantao dia jereo zao voaka tao feno cadeau feno ino fa tsy fantatrao fa voalasy zay le alliance Andriamanitra koa mitany olona foana avy amin'ny mpanompony fanomezanao amin'ny mpanopon'Andriamanitra milibéré prospérité amin'ny fiainanao ka ianao le fisainanao sy vuanao sy l'égoïsme anao le sitrenao amin'ny maha-olona foana amin'ny mahavoanao paster hinam-boly dimba zao hoana paster zay foana dia rehefa tsy fantatrao izy ny tamin'ny paster mety fomba matahitra dia nenao vao mafy tobile avao paster dimy mafitengonako zao ino les versets que nous avons paster tobile dernier cri il n'a rien ça c'est lui et Dieu tu t'en fous toi tu sèmes sincèrement Dieu voit vivre tu récoltes au moment convenable c'est tout aza mijery ny gauche ny droite ny scruteny taty merina zao dana paster karaha vao tena ninao tena le rakitra iny le ty tsy possible atao zany tsy miniro tsy miasa izy naonao karaha vao foana izy ka za tsy naonao reny vaky dia mba vidiana ny foana kely azoko atao tiny fierté any nanao amin'ny Andriamanitra hoe dia zay dia za koa hoe il s'occupe aby izy anao fempena no chéri le karaha vodiana se dia zay mipianana rahasoa indray satria za sincère devant Dieu tsy hitako mihitsy ina dia ohatr'izay le izy tanareo zay fisainan'izay dia teto indray mikany le veuve indray réaction le veuve indray dia za aloha ny Élie tsy hoe s'il te plaît tsy mba hoe tsy nanao an'izay mihitsy Élie satria ny Élie tsy mandeha ny sentiment fa c'est ce que Dieu lui a dit fantatra Élie matoa Andriamanitra nandefa zany c'était pour la libérer ny tena marina c'était pour libérer la bénédiction sur sa maison satria nahita an'Andriamanitra nisy toe-potian'Andriamanitra tanatin'io veuve io fa manino tsy veuve be dabiny zao tamin'io moment tamin'io moment sécheresse io fa manino io vehivavy spécifique satria il y avait un cœur que Dieu a vu qui lui plaisait dans cette femme fantatr'Andriamanitra fa nokatra amin'ny varavarany sy ny fony io veuve io dia Élie efa tsisy qu'est-ce qu'il y a s'il te plaît tsy mba mijery ohatra eo ahoana situation nareo mianakato ina ny afafanatena tonga dia izy Élie bon ok ramasse le bois fais le feu fais à manger mais donne-le moi d'abord tsika zao imagine eo ao anatin'le tena entêté mihitsy
tonga 20 paster 12 paster ohatrina sisa mivola aminao i 50 € sisa dia anao te paster mbola io sisa mba andohana koa 12 paster meo anahy io aloha ngao antao zany paster fa anao fampisaina zay zao natao tsy imaginer les situations io hitantareo tena anisan'ny tiako satria na se mettre la place les veuve c'est lia dia imaginer que réaction maolona imaginer nge zany tonga dia le 50 € farana aminao sy paster meo anahy aty iny aloha fa raha mila anao sy de saosy menao anahy 50 ina mivadika 5 000 par mois eo tena tokantranonao enao 50 € be calcul ke vola nana santy azo paster tena dio dia eo satria na bénédictsika zatra ny fonctionner foana naturellement fatako menao a mesurenao am'izao foana bénédictionnao le karamana milatsaka isam-bolana avany le patron fa ny bénédictionnao se baser sur la faveur de Dieu. Des corbeaux peuvent venir te bénir. Faenao limité anao amin'ny karaha mille fois dia cahier dia amin'ny karaha dia calcule medy nalefa tonga anao le karama dia calcule be simple be vao midina fotsiny le karama dia efa mikaikiny ianao vao manomboka ny 10 dia efa mikaikiny mamidy satria ianao mandeha naturel fa ianao manompan'Andriamanitra je sers dans le royaume de Dieu. Jésus a dit l'ouvrier mérite salaire. Je marche par la foi, j'obéis à Dieu, je fais ce que Dieu me demande et puis Dieu s'occupe du reste. C'est comme ça notre vie. Fiainana mivady zao mety misy mieritreritra be asty mivady hoe mandeha 5 000 hoe minimum zay eny ane famatsiana valendanitra minimum famatsiana valendanitra eny eny fa zay afaka mitsotra anareo fa misy nareo gagner plus anonay mivady fa nefa fiainanay miaina zay miaina noho plus nofon'olona karama iverina satria faveur divine le izy aveo anao rehefa mijery ny compte fa raha mbola tsy mba misy moyen zany faveur divine ainao hoe mieritreritra za mandeha par la foi tu peux vivre par la faveur divine afaka misy za mandondolo aminao taka ny corbeau tiens ohatrany tena n'Andriamanitra mila tobily tiens satria na ny cœur anao an'Andriamanitra dia tsy mampanen'Andriamanitra mikasika anao dia teto dia Élie zany zay l'amour de Dieu tsy resaka sentiment mihitsy tsy mba nanao ke madame s'il vous plaît bon je sais oui c'est triste famille na be nareo mianaka sy ay motsa be fo on dit sous un donne fais-moi manger laisse-moi manger dia kaly vehivavy indray hitra vany raha paster fa paster aloha tsy mba mieritreritra mihitsy za rehefa mba mantenao hoe eto ambavaka fa zay on dia tebe paster mbola mitaky dimy tanareo le logique mihitsy le logique ny système naturel mbola iverinareo fa mahay mihoatra ny système de Dieu système naturel zay nareo mihoatra ny système surnaturel satria na bloqué nareo fa tsy mandeha amin'ny finoana ianao rehefa manao dimy dia atovy amin'ny finoana mihitsy saine avec foi fa tsy hoe alefaky anao dia possible mety faire les produits l'aveo fais par la foi parce que tu as vu la parole de Dieu Dieu te répond par sa foi tu dis papa tu m'as dit de faire la dîme, les premières 10% en Zoa. Nous disons, parce que tu es fidèle, Seigneur, à ta parole. Hein? J'ai foi que je vais récolter ce que j'ai semé. Ça ne va pas nous en demander. Parce que peut-être, au cas où, si la vie ne marche pas, au cas où, à ton rien, c'est à ton rien. T'étais quoi? Les fées faves. Tsy tezitra koa izy tonga vany iliva na koa tirangatsy mba ny saint ty fa tsy hitanao hoe jereo mivady ny zanaka efa ilana matiny anohaniny efa mifaty tsy hitanao hoe io ery jereo io efa hita mihitsy nitolankivy notrano hoe mivoaka efa mifaty izy sakafo ny amianaka efa faty hoany alohan'ny efa tesana mbola vitanao miaka an'le sakafo zay alohan' zay ho maty zany tsy mba afaka mandeha plaisir koa zay olo mifaty tsy miteny an'izany tanao hoe le finoana na nampinoana na le veuve ary zay cœur zay hitan'Andriamanitra zay fotsotra zay faut tout faire et tout va ton Dieu aussi si ton Dieu est vivant aussi et je vais juste le faire satria mavoatsika koa mahatonga le moins mora koa mandeha par la chair satria antsika misy loatra ny option eo amin'ny fiainatsika misy ny option kafy misy ny option any tsy hoe be da be ny option andeha andondona ry importany amina aloha za eny tafitanareo zay fa rehefa mbola tsy tonga première option n'Andriamanitra dia tsy misy mihitsy miraculeux tonga rehefa tonga première option n'Andriamanitra eo fiainanao ty raha matoty elle avait plus aucune option elle avait plus aucune option elle savait de toute façon raha inana izy na tsy inana io dernier repas io elle va mourir fa ozy izy si cet homme de Dieu est envoyé par Dieu c'est que peut-être que Dieu a trouvé miséricorde envers moi
c'est une occasion de laisser Dieu entrer dans ma vie et d'agir comme il le veut. Fa mavoatsika manana possibilité. Na somma misy aide sociale amin'ny mairie, va l'église. Olo yantsaniana, ok. Fa c'est Dieu une première option, non? C'est pas la parole de Dieu ton premier refuge. Tu t'appuies pas sur la parole de Dieu. Tu t'appuies sur ta logique. Et logique, non, il y a des caramachiques, moyens, des calculs, moins, ici, ça. Chérie, tu m'as dit, non, tu me fous la vie, tsy na mandeha foana le logika système du monde dia le finoana tonga dia maty ao anatintsika tsy na makabana be l'intelligence humaine fa ty vehivavy ty elle avait aucune option ka mahatonga antsika tsy mahay la vie miraculeux satria il y a tellement d'options qu'on nous donne dans une société où on est en France. Il y a beaucoup d'options humaines. Tu as l'option carte vitale, tu peux acheter tous les médicaments, tu peux aller chez le médecin rembourser, facile. Mais ce système de crédit, des fois, quand tu as dépensé 5 000 € pendant un an, il y a quelques mois de demande. Cette veuve n'a fait plus aucune option. Pas de mari, pas d'amis, rien du tout. Dieu est entré dans sa vie, tout va te faire la oise au fond. C'est autodépendance, on arrive à régler trop les choses, faire nous-mêmes. On n'est pas dépendant de Dieu. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vie de miracle en Europe. Sachez, il y a des options toujours qu'on te propose. Ce qui fait, naturellement, tu ne marches pas par la foi, mais tout va te marcher par la vue. Inani, organisme social. Ça, c'est une telle chose. Farareny appuyanao fiainanao sy hoe veleverinao fa zay ny bénissenanao io iasanao iasanao be à quelle heure io. Dieu peut te faire plus fa le folo hitan'Andriamanitra ve le fidélité anao. Dite ty raha matoty Dieu aussi c'est ma dernière option. Je me confie en toi aux hommes de Dieu si ton Dieu est vivant. Ahita vokatra de toute façon tsy maintsy ho faty any ao izy fa omeko anao. C'est fou, c'est des fous pour se donner à Dieu, c'est quand il rentre dans ta vie. Le peuple, les gens qui ont béni, il a son nom, il peut donner devant Jésus, c'est peu ça. Et non, mais il n'y a pas une assurance, non, il a son nom, c'est pays, c'est peu. Pour un rien, il y a des petits sticks, tsunami, petits sticks. Non, on va aller construction dans le Japon, moderne. Et on a même un pays fait nous aussi, séisme, et l'intelligence humaine arrive à tomber un tsunami, il n'y a pas de temps. Est-ce que tu t'appuies par la foi en la parole de Dieu? Est-ce que ta maison est fondée sur la parole de Dieu? La vie de ta famille, de ton avenir, est-ce que c'est basé sur ce que Dieu dit? Ou sur les choses que tu vois? Sur les choses que tu veux t'accrocher sur ce que tu vois? Des âmes qui ont été miraculeux. C'est sûr que la maison de l'Andrémat, Chachina, base au piano des articles construction, il t'en marche. Davvero magari si miracolo amici. E loro funziona tu a te lei sai. E non vuole mandare, preso le vai ciao tono te so te vai a mettere tana sa non sono caro. Francese le fibare le amtere ma che la mode brume andrei. So le fa mettere tana sa può essere santi sei senti. Fa manina logica di un bello e ci metti funziona le manda ci che neanche. Tu non va pastera caliante, mi si va neanche ci sono tu be pastera ci vitamine. Si sono vitamine, on a nourri la vie divine, on a tout. Moi, c'est quelque ça, je refuse. Facile, faut chez l'enseigne, c'est un ça n'a qu'à voir les pénales. Si tu as une école du dimanche, tous les jours. Dis-leur Dieu, enseigne-leur par ta vie. La tofti en Andrémantis, dis-t'en non Christi. Et tu te fais dans le téléphone comme ça. Fiainanao refléter ny exemple voalo ilainy sy mienseigner azy dia aza velany prof sy ny ampianarana sy ny crèche mitondra éducation fiainan-janaka ao avelo gaga rehefa tonga fafaiza tsy zany mihitsy hoe tsy teo fitezay koa anaovanao lokasy ny hitaka misy témoignage zay hitako tanaty top chrétien femme d'affaires io ramatoa io dia nisy tao rehefa nandinika femme d'affaires izy taloha fa kristianina dia vanginy tombo izy nisy taona sady mère izy mère de famille izy dia femme d'entreprise dia ny zavatra nitenena avy eo izy lasa nanoratra boky
niala tamin'ny asa izy fa sain'i Jesosy niala tamin'ny asa dia s'occuper amin'ny tokantranony. Dia niteny expérience amin'ny tao izy hoe zaho izy tsy miforcer fa le izy resaka conviction tsy miculpabiliser anareo koa izy izay miasa fa zareko anareo izy ny expérience. Izy izy tao anatin'le izy izay tamesaka hoe femme au foyer anao dia ohatrany hoe tu fais rien, tu t'occupes des couches, tu es toujours à la maison, tu nettoies tout ça, tout ça, tout ça. Et d'un côté, tu passes beaucoup de temps aussi avec tes enfants. Tu arrives à suivre aussi tes enfants, et aussi les resaka vola, nefa tsika aussi zao mianana amina société hoe afaka misy compensation sy miaider anao ihany. Dia zao zavatra tenen'le satria aveo ohatra nandeha conférence izy zany. Dia ozy izy le misy olona nanontany anazy hoe ino ozy izy mahatonga ny ankizy amin'izao andro zao société lasa simba mentalité. Ohatr'izay zany zavatra le nateo ozy izy c'est normal ozy izy. Parce que vous avez laissé aussi la société éduquer vos enfants. Quand vous allez travailler aussi, vous lâchez vos enfants au milieu des loups. Et tout va s'en appeler, il y a des choses que tu ne peux pas acheter avec l'argent. Le luxe de... Tu sais, on veut offrir des choses aux enfants. Tu sais, il y a des bénédictions matérielles à fond. Mais ta fille, ta piste, c'est PDG B, c'est Péfoula B, de vivre dans un château B. Femme bénédiction, richesse, pour leur combien en proverbe. Ça rend la toute une alliance, ça, c'est mon tapis sur le lampe, ils Parce que ces choses, ils ne peuvent pas échouer dans la vie. C'est un téléphone, ça, si j'ai connu Christ avant, j'en suis sûre que je n'aurais pas échoué même dans mes études. Parce que je sais qui je suis, je n'aurais pas été influencée par les mauvaises personnes. J'aurais su où je voulais aller. Parce que les témoignages qu'ils ont comme ça, la génération après, on a exemple. Des gens tenaient comme ça, et non, fatal, il faut me faire comme petit chantier, quand on a mis une classe, on a été fatal, on a été on a été une enfant de Dieu. Soit on a malade discernement, il y a des choses qu'il ne faut pas que tu acceptes de recevoir quand tu vas à l'école. Quand tu rentres dans cette maison, souviens-toi toujours que tu es enfant de Dieu, que tu sors, tu es enfant de Dieu. Tu es à Christ, tu n'es pas de la société, tu n'es pas la propriété du gouvernement, tu n'es pas la propriété de la... Tu es la propriété divine. C'est ce secret en royaume, il n'a pas valeur à ça, l'héritage, tout le monde, ça n'a pas voulu, s'il n'y a rien en banque, non, Tianti reis. Zay na piscine ty sekoly ty, na olona tsy tia tena, malalaka amin'ny varavarana tsisy lakle. Ty teny ty, c'est Jésus le centre d'attraction. Si tu veux aller courir ailleurs pour trouver autre chose que la parole, tu cherches pas Christ. Tu cherches pas Christ. On n'est pas là pour danser, pour se juste mettre belle, beau. C'est pour la parole. C'est par lui que le monde a été créé. Tout a été créé par lui, chant 1-1. Et enfin, l'Église a mis son fondement sur tellement de choses. Qui n'est pas Christ? Le fondement de l'Église, c'est pas l'onction. C'est pas des événements où tu veux regarder des spectacles. C'est la parole de Dieu. Est-ce que tu es fondé sur le roc? Si Jésus vient aujourd'hui, s'il y a des persécutions, si l'Église est attaquée, est-ce que tu vas tenir ferme? Est-ce que tu vas tenir ferme? Ce qu'il a là à court, ma tout est en train de tu es sentimental, je n'aime pas lire, et tu m'as les feuilles. Enfin, l'important, j'ai entendu la parole de Dieu, je le dis juste. Tu veux le recevoir ou tu ne veux pas le recevoir? Tu ne veux pas le recevoir, je ne peux pas faire plus pour toi. Il va avoir comment moyen, moi je ne peux pas faire plus pour toi si tu ne veux pas de Christ. Ce que j'ai aussi, je n'ai ni or ni argent, je te donne au nom de Jésus. Ce que nous on a vous donné ici, vous en banque, c'est qu'une méthode non. Parce que ce que j'ai, c'est Jésus, reçois-le avec foi. Il te suffit largement dans ta vie. Maquiller Jésus, l'histoire de maquiller Jésus, ça va être superficiellement humaine. Mais comme chauffer ça, on va tout aller où? Jésus, tu m'as c'est tout son tenir quoi. Allez, va tiens, non, c'est pas ta, va tiens, non, c'est sauce. Des petits peuvent dire,
Comment tu oses me demander le dernier repas? Fallait accepter avec foi. C'est ça la foi. Tu ne regardes pas ce que tu vois, tu ne regardes pas ce que tu peux ressentir ou l'autre ressentir. Il y a une parole de Dieu qui est tombée, j'obéis, c'est tout. Indépendamment de ce que je vois, je ne vois pas. T'es t'as les fous quand tu as fait. T'as là les feuilles sont sales, celui aussi qui veut gagner sa vie la perdra à cause de moi. Tant que tu veux gagner ta vie, tant que tu veux avoir la faveur des hommes, tant que tu veux être vu, avoir l'appréciation de ce monde, tant que tu attends toujours que le monde t'applaudisse, tu vas perdre ta vie. Mais tu acceptes de te perdre toi-même pour Christ, tu vas gagner. Ça y est, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Marc, chapitre 11, 23, 10 minutes à 6. Marc, chapitre 11, verset 23. Vous dites, c'est le tsar, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ni tant masse que les montagnes, quoi, on avait. Et non, quelques montagnes qui est petite, qui est. Et me réveille dans nos masses, si je capacité, non, on est dans la montagne, ça. Qui nous a dit, c'est liste, petite, qui est. Ça, c'est la montagne de Niagara. Nous sommes en Afrique, en Bundjindri. Et nous, on est en Bundiafion, c'est la liste, c'est la quoi, on a payé. Et non, c'est dans les problèmes, non, les où, on a des montagnes, yes, ça fait, non, des marades, c'est non, des failles. Par la foi, non, qu'est-ce que la foi voit? La foi ne voit pas la montagne, mais la foi voit la grandeur de Dieu qui est avec toi. Sache que ton Dieu, que tu sais, il est bien plus grand que cette montagne de problèmes. Abandonne-toi au Dieu qui est bien plus grand que ton problème, c'est tout. C'est quoi s'abandonner à Dieu? S'abandonner dans sa parole. C'est simple. Qu'est-ce que Dieu dit? J'ai confiance en toi, Seigneur. Je mets tout à tes pieds, Jésus, mes fardeaux. Je reçois ta paix avec foi. Je te loue. Voilà. J'ai ça fou là, son sucré financier, son semence, et van aard bij boel, wat zie ik hem refusé, tu m'as mon autre ami fait. Als hij er nog bij ons naar binnen, dat is geen net. Dat was ik dan maar. Zie je hem maar spam de poe? On a maman s'en va là, c'est sur ça ton bébé, nous les foules d'un audim. T'as fait ta yim to mena d'un audim. Fai ti veuf ti tu m'envoies va quoi les demande. Attends, nous les mena quand tu sais pour m'en bien pour nous non, ni c'est ensemble. C'était le dernier qu'elle a fait parce que si ça va Dieu était sa seule option. Mais quand Dieu n'est pas notre seule option, c'est pour ça qu'il n'y a pas le miracle dans notre vie. On veut toujours calculer, faire des choses comme ça. Puis, une petite qui n'a pas déjà les parce que ni la méthode de montagne n'est pas un problème, non. Ton Dieu est bien plus grand. On attend les plénités divines, il va faire quelque chose, c'est vérité biblique, ça. Oui, c'est ça, c'est que vous êtes montagne, maïva nawas. Le problème, c'est que vous avez la maïva, aïe, c'est que vous avez pouf, dans un attrant. C'est les lois spirituelles, bien plus puissantes que la loi naturelle. La loi naturelle, ça va comme outil sur la patte en montagne. Enfin, la loi spirituelle, mets ça dans l'eau, laisse-moi passer. C'est tout, laisse-moi passer tout ce code-là. T'es vite. Vous dites, non, il n'y a pas ça, facile, non, que ça limite un problème, non? Mais non, tu nous dis, tu as calcul la mathématique, et non, tu as les résultats là, tout va mieux. C'est les listes dans des manches, on a un petit amasso, tu sais, stimule bien, vous savez, je peux pas. Si tu as ton atelier, c'est stimule. Reste qui est Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14, verset 28 à 32. Vous êtes dans des manches. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent sur la barque et le vent cessa. L'histoire de Christian nous a pété la tête.
Manampinoana ihany aho voalohany. Efa narian'ny teny aho tamin'ny sekoly, je vais sortir de là-bas, je vais marcher sur l'eau. Dia eo ilay tonga ilay mbola mandeha amin'ilay fahitana ihany, sa kosa manao party fa dia mijery an'ilay aiza amin'izay ilay vokatra. Fa iny avy eo na vomaina zahana toetra, mais s'intensifier les problèmes. Ohatra ny pasteur, za kosa nge pasteur nefa tena mivavaka mihitsy, efa tena mifoka rehefa mitony mihitsy, mino ahy, fa mais s'intensifier les problèmes, mais s'intensifier les dettes, mais s'intensifier, tonga dia adiny daholo indray ilay tenin'Andriamanitra, dia miletika tahaka ny Petera. Izay mahatonga Jesosy miteny hoe homme peu de foi izy pourquoi as-tu douté? Satria Petera aloha déjà nahatonga anazy mivoaka tao amin'ny barque, narehan'i Jesosy izy. Il a d'abord une assurance à louer. Jésus, est-ce que c'est toi? C'est quoi? C'est là que tu m'as pété là, oui. Ah, famille. Ça, c'est une pété, maintenant, c'est au tas, c'est. Enfin, c'est. N'a tout gagné, c'est que moi, là, ça, c'est foutu, moi, là, t'en as une formation, nice. Moi, là, c'est que maturité en parole, enfin, formé, c'est ça, c'est. Mpianatra tsaratsara jusqu'en Pentecôte dia formena foana. Nefa rehefa hitantsika ny amin'ny après ny acte des apôtres dia hitantsika ny fomba tonga an'Andriamanitra zay misy formation foana ka ianao formena foana. Ianao za mieritra ny tenanao mihitsy hoe efa mahavita tahotra, onction dia hoe zay non, c'est pas ça ta formation. C'est l'intérieur. Jusqu'où tu es ancré dans la parole, dans ta vie. Peut-être nana finoana ihany tamin'ny voalohany fa prendre le dessus, c'est s'intensifier les rives, s'intensifier les vagues vers le finoana dia miletika izy. Fa zao nefa n'androany Jesosy mety very finoana ianao fa rehefa manao secours ianao dia mitondra ny tanany Jesosy dia miverina anaty barque nareo, mampianatra anao izy. Jesosy tsy mba condamnateur zany izy, tsy mikondane. Za mahatonga antsika anao hoe misy olona ohatrany iny ndray antsika mikondane olona amin'ny fomba fiakanjo, iny diranao mikondane anao ho eto amin'ny Jesosy izy dia hain'i Jesosy ny fanova azy, ny toetrany. Tiany Jesosy ny fanahany iny unika ianao za maika ny juger zavatra extérieur zany. Présente-lui seulement Jésus, présente-lui la vie divine. Le Saint-Esprit s'occupe de ça, c'est pas ton problème. Indraindray tsika tahitra anaty loha dia tsika mihitsy tahibaika ny olona indraindray dia atao pantin ny olona gauche droite raha tsy pantin anao no miondron'i Jesosy. Niampy isinao, dis la vérité. Porte-parole ianao, dis témoigne et puis c'est tout. Dia mandray izy, vavaha izy mba hisokatra ny fomba mba handraisany an'izy mba hahatonga anazy hiova. Fa tsy ianao avy eo tiavany noho ilay vavaky mihitsy, noho ilay toriteniky mihitsy, za mihitsy eny andraky fahadeha dia aka micro indray aloha e. Non. Instrument inutile, non, c'est Dieu qui a tout ça. Zay ilay formenanao. Tsika zao 8 octobre tsy hanao star attitude mihitsy anao vanao 8 octobre. Non. Si célébrer la quelle émission nous avons célébrer la personne de Jésus, présenter au monde qui est Dieu. Ce Dieu d'amour, leur montrer la vie éternelle, le chemin vers la vie éternelle. Manuranisy ireo hoe oreto efa kaiky ny farany. Ke raha ianao milaza fo soldat de Christ mbola variana sy mora mandeha ny vue. Dia avy eo anao hoe Vous avez tenu les panneaux de manchama, tout va tomber chez quelqu'un d'oxy, docteur Yamuzi, et va payer la pérouse, pas ensemble. Des non chrétiens demandé par la vue, manière qu'un miracle, la foi, c'est tout finalement indiano, sans tes noms demandé par la vue, tu sais pas qui est le Jésus qui vit en toi, pour que tu cours encore ailleurs tout le temps. Qui tu cherches? Ton Dieu de miracle vit avec toi, les miracles de Dieu. Pourquoi tu veux courir chercher quoi ailleurs? Quoi? Jésus, présenter Jésus, en train de nous dire que c'est un demande. C'est là que la matière est secours, tu es dépendant, na homme célèbre de Dieu, font à quoi dépendre de la parole de Dieu. C'est ça qu'on enseigne ici. On vous pousse à aimer la parole de Dieu, à chercher Dieu dans la Bible quand vous sortez d'ici. Satria zay tsy afaka hiditra ao anatinareo, mpanompon'Andriamanitra tsy afaka apetrana any an-danitra. Fa nareo tia an'ity teny ity, voalohany ity teny ity manova anareo, mitefy amin'ny fonareo. No tonga sakaizan'i Jesosy. Dia fa Jesosy rehefa mampiasa anareo fa tsy marary, mangidy tsy maneno izy, mampiasa anareo fa nanome ositra anareo. Zay no hoe problème voan'ny pasteur Benino, zay ny tantarain'ny pasteur Mamadou Karambili. Il a fonctionné aussi, son ministère s'est fonctionné autour de l'onction, autour des miracles, autour des signes et prodiges, oubliant d'enseigner le peuple de Dieu dans l'écriture. Dia c'est n'andriamanitra ny fona sy ny be, satria ny onction ça
ça te met sur un piédestal vraiment extraordinaire si tu ne connais pas le Dieu qui vit en toi. Hientsana nge zany mbola mikitika anao dia mipitiky dia misy fotoana kristiany zay zavatra iny dia davina fa tsy Jesosy. Il faut juste ohatra hitanao le Pokémon reny plus de puissance comme ça je mets la main sur les mains hientsana ianao fa timidina ositra fa tsy le Jesosy mihitsy ao mataitra anao fa tellement Pokémon sy Dragon Ball ianao indraindray. Non, c'est Jésus. Dégage le fruit de l'esprit en toi, l'amour, la joie, l'humilité. Est-ce que tu as un cœur de serviteur? C'est ça la foi. C'est dans Jesosy amin'ny église farany. Les miracles, on ne cherche pas ça. Zany izy fotoana teny Jesosy fa niasa ataonao be ositra be tamin'ny voalohan'ny ministère. Io badanay daholo fa tena be ositra be dia zany misy fotoana tomanika amin'izay. Dia mana ny ositra fa tsy tonga dia mipopoaka be miracle be ohatr'izany. Dia hozy Jesosy. Rehefa nandeha au fil des années, dia nefa Jesosy ny teny hoe vous êtes appelés au ministère. Dia nena zany nihevery foana hoe appelé au ministère, c'est question d'onction, c'est question de puissance. Zay foana nihevery foana ilay izy. Hoe zay fondement. Sisina hoe miracle. Dia nefa zay rehefa nandeha au fil des années, dia ny olona zay natonga tena hoe touché taminay mivady, tu l'as touché par le miracle, c'est par notre vie. Ils ont été touchés par nous, juste nous. En fait, c'était pas nous, c'était Christ en nous. Continue d'être sincère. Fais seulement ce que je te dis de faire. Tu verras, je vais m'occuper. Parce que je ne veux pas aussi te donner l'onction pour qu'après tu m'oublies d'ici quelques années avec un grand ministère qui n'est même pas fondé sur moi et construit par moi aussi. Enfin, juste par ton ambition charnelle à cause de l'onction que je t'ai donnée. Enfin, j'ai pris du temps aussi avec vous pour ne plus avoir les mêmes erreurs des autres générations du passé. C'est moi qui vais me polluer. Zavatra témoignage rehetra tao anatin'ny baiboly taloha natao fianatra ho antsika. Dia nisy ny homme de Dieu be da be koa fa nampiasain'Andriamanitra taloha. Reny koa ke mbola manana degré de maturité fa nampiasainy Jesosy koa reny ho tonga fampianarana ho antsika amin'izao. Dia izao verena amin'ny Jesosy le teny araka lirana ataontsika teo hoe Jésus est au centre. Jésus c'est la parole de Dieu. Concentre-toi sur la parole de Dieu. Ça nous met comme tout Jesosy mbola tsy manisy groupe de louange activité zany. Tiany Jesosy tsika bien fondé, construit tsara sur sa manière d'agir ny fiangonana. Fa tsy touche humaine mihitsy na kely fa fondé, construite sur la parole de Dieu. Ka rehefa tonga Jesosy na mbola tsy tonga Jesosy, n'inona persécution mety azon'ny église, za mahita fa ianao le tafatsoa. Tsy ianao le tsofony rivotra sy ny torrent dia ianao le ohatrany ambony sabiny dia mirodana ny tranonao. Za fa ianao mahita fa ianao le mpandresy. N'inona olana mety eo amin'ny fiainanareo tomoka amenaran'i Jesosy fa mivaza satria za mahita lehilahy sy vehivavy finoana eto. Za mahita soldat de Christ eto. Za mahita homme, femme de détermination, de conviction. Ka n'aiza le anareo fa miverina reo tokantranonareo satria nareo ancré sur le roc. N'inona mety hitanareo maso mivadinareo mety tsy miova, zanakareo mety tsy miova, promotionareo tsy mihita, mandehana ny finoana tahaka ny vehivavy veuve io fa tsy maintsy midéborde ny olona anao. Tsy maintsy mahita vokatra ianao satria na Jesosy Andriamanitra mampanantena fa tsy olombelona izy ka andaingana zanak'olona izy ka anenina. Mahavititsika manao confiance na olona. Nefa ny olona mifahity fa Dieu fait lui confiance à lui. Prends sa parole, tiens-toi à sa parole dans ta vie. Qu'est-ce qui se passe au dehors? L'influence du monde, que tu sois jeune ou vieux, ni la métier d'un homme, si un homme change, accroche-toi à la parole. C'est la parole qui demeure éternellement. Tu ne seras pas détruit. Indestructible, nul là, c'est une foot comme t'es dans les mains. Des vounats, on a des manches à réunion. Fica on a des manches. Låt oss sanga då. Låt oss sanga. Det var hela Petra kan jag inte. Marina mihitsy zany fifotoranao finoanao dia teny akaikinao teny. Ny teny no tenen'Andriamanitra ho tonga nofo mba ho profo velona eto amin'ny fiainantsika. Dikan'izay n'Andriamanitra ary ny teneny rehefa teny montre en figuration izy dia ozy izy Andriamanitra. Izy no enoy teny akaikinao izy no enoy. Jesosy no enoy dia ianao zany. Zay le fanoharana farany teo na izy hoe peterany letika. Tamin'ny voalohany izy nino dia nandeha tambony rano. Fa nanteny ary Jesosy fa ny sofiny nitsesika tamin'ny sofiny sy nitsesika teo amin'ny masony
dia le onjon-dranomasina sy le tsy le vent impétueux fa vent tempête dia tsy reny intsony Jesosy. Tena hoe kaikinao dia jiro tsara izy mahavoanao. Tsy mihaino an Jesosy. Mandraisa fepetra mahaiza mihaino an Jesosy zany e, mahaiza mihaino an Jesosy. Misy formation ataontsika, formation préparation 8 octobre ilay izy fa au fait ilay izy ny tena marina tsy hoe préparation 8 octobre fotsiny fa miprépare anao mihitsy ho tonga disciple le hoe merci tonton. Le hoe mahatonga anao mihitsy ny tena zay dépendant amin'ny fanahy masina anao fa indépendant an'izay pasteur. Regardez Luc 18, faites Luc 18, verset 8. Luc 18, verset 8. Luc 18, verset 8. Moi, je vous dis qu'il défendra leur droit promptement. Fallait taper en faharoa tena resika hoe seulement lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre. Moa hitafinoana va izy. Raha hidina izy, raha ho avy izy, moa hitafinoana va izy. Vaketsika teo miaraka, Romains 10, 17. Ny finoana avy amin'ny toroteny dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Dia nefa ny Jesosy miteny raha ho avy izy, moa hita finoana va izy. Inona zany takiana any aminao? Teny ao anatin'ny fonao, teny misoratra anatin'ny fonao. Bakeo proverbe dia hitanao tsara mihitsy ny fomba fananarany Davidany Salomon. Sorato anatin'ny fonao, fehezo eny amin'ny tananao. Tsy haiko ngamba raha hitantsika ataontsika sary ngamba ny tavan'ny Salomon mety ny sorasoratana hatrany amin'ny tavany, tarehiny sy ny autocollant mihitsy hoe mba tsy ho adino le izy satria nantanjona. Tanjona zay le fanonteniana taty mirindra teo ihany koa. Ny tanjony tsy Salomona anankarena fa Salomona manana an'Andriamanitra fa rehefa manana an'Andriamanitra ianao tafavoaka tena kaikinao sambatra ianao manana an'Andriamanitra. Aza miala n'izay manana be da be fa Davida amen amen fa Davida nangonony ny entany sy ny fananany sy ny volamena sy ny volafotsy hatrany amin'ny varahana nangonony dia nomeny an'Andriamanitra. Tena dépouillé mihitsiny Salomona, tsy nanana nankely azy fa fa tsara taiza Solomona tamin'ny voalohany aloha ny resahako eto. Tsara taiza Solomona dia nandeha nitady an'Andriamanitra. Vao lasa Davida, lasa izy nitady an'Andriamanitra. Nangataka fahaindrena izy nahazo. Somary manao excuse anareo ho anareo izay mananjanaka ohatrany hoe tsika tsy ohatrany hoe tsy mba manana école du dimanche zany. Fa ndray mandeha rehefa mivavaka ohatr'izay tokoa le mangataka école du dimanche ho an'ny zaza, matosy ho an'ny hoe hitendrena sy ohatr'izany. Dia zao tsara mihitsy nitenen'ny fanahy masina ihany koa ana tamin'izay tsy niteneniko ilay izy fa ohatrany aloha le izy tenenina androany hoe fa maninona no mbola tsy ohatrany hoe tsy misy zany école du dimanche zany azy vekely. Zaho tsy miteny mihitsy hoe tsy mety fa zao mihitsy nitenen'ny fanahy masina rehefa hainareo mampianatra ny ray aman-dreny tenin'Andriamanitra dia valable amin'izareo proverbe 22:6 hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany ny ankizy. Renareo tsara niteneny taty mirindra teo tsy ny école du dimanche no forme an'ireo zaza ireo ho tonga zanak'Andriamanitra. Jereo akaikinao tsy ny école de dimanche no miforme azy. Ny firaisanao ray aman-dreny ao an-trano no miforme an'ireo zaza ireo ray izay base ary ny fiarahan'ireo lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Raha ohatra ka rehefa nareo école de dimanche zany le zaza, zay tena basen'ireo fiainan'ireo zaza ireo fa tsy ny école de dimanche iny. Zay no mahatonga ny olona indray déçu, efa manao an'izao, efa manao ohatr'izao, manao ohatr'izao, ohatrany tao tsy miova ihany. Ka zay ny problème satria ianao no formé. Tena akaikinao rehefa formé ianao mamoaka génération vaovao ianao. Amen. Mbola teneninao any ivavatsika zao fa aza taitra. Misy soratra hoe Goshen. Ho anareo izay vaovao dia famiravanareo ny asovekany mission amin'araherin'i Jesosy. Raha misy teny mety nahatafitohana mety avy amin'olombelona izy dia mialatsiny mifona aminareo. Fa raha teny kosa tena mananatra ny hitanareo ilay izy manindrona any anatin'ny fonareo any avy alao hiasa fotsiny fanahy masina fa hitanareo le soa matoa zay miinsista na ao anatin'izao mafana zao ary dia manana tombony daholo na mpitory na nareo auditoire. Gosena any amin'ny Exode 8 ane raha isy vetivetika aza misy mipetraka aza misy mipetraka. Exode 8 Exode 8 verset 18. Tsy hitahita-po kokory na mimetraka an'io hoe anarana hoe Gosena io ny iraka rehefa le. Tsy hoe anarana ministère pour Gosena.
anarana le izy anarana tanàna nataon'andriamanitra miavaka tamin'ny ancien testament ary nouveau testamentaire izy efa spirituel. Exode 8:18 ao amin'ny 4e fléau zany nisen'io zavatra io fa ny fléau anankisivy nankifolo mihitsy tsy voakasika mihitsy ny zanak'Israely. Zay le sanctification nataontsika tamin'ny formation tamin'ny voalohany tamin'ny intercession ikeo vakitsika ny Exode 8 verset 18 amin'ny anaran'i Jesosy. Mais en ce jour-là, les quatrième fléau, les mouches venimeuses, en ce jour-là, j'épargnerai la région de Goshen, où demeure mon peuple. Les mouches ne l'infesteront pas, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis présent dans ce pays. C'est la présence de Dieu, présence de Dieu, la présence de Dieu. Ainsi, je ferai une distinction, c'est les sanctifications, c'est les mettre à part entre mon peuple et le tien, en épargnant le mien. Amen. Ianao épargner rehefa tonga ao présence de Dieu. Tsy mila invoquena zany, Jesosy tsy mila invoquena zany présence de Dieu. En fait, ny tena marina fa plus ianao mandroso, plus fantatrao hoe naiza naiza vrindrona telo amin'ny anarako dia eo voany tena marina zay. Par la foi, on agit, on proclame cette parole parce que c'est la parole du Christ lui-même, tena izy mihitsy no tena izy. Dao tsika nandratanana dia hivavaka marantsika amin'ny fotoana amin'izao Jesosy fa nataony tonga teto Goseny ianao. Misy fotoana nisy problème tao Egypta dia nasain'Andriamanitra nanangana ny Goseny Joseph. Fa sady namatsy any Egypte izy tamin'izany andro zany no namatsy ny taranak'Israely. Ianao zao tonga tahaka izao dia tadidio fa nisy olona tany nisy tany lobe tany efa nisy nametraka héritage ho anao. Androany izy rombay izy androany, anao le izy androany. Aza misy alatsaka amin'ny tany tahaka nataony Samuel le tenen'ny mpampian'Andriamanitra tao fa fehezao-po dia tsakotsakoy izy dia saintsainy dia meteza transformer an'le teny ianao, meteza transformer an'le teny dia lasa mety an'le teny ianao dia mety an'le teny ianao dia metianao méditer an'le teny dia rehefa nany le teny lasa miresaka aminao, le teny miresaka aminao iny au fait ny fanamasina manambara aminao zay le révélé aminao izy. Fanamasina tena misaotra anao amin'ny fanatrehanao, tsy mitaky fianjerana, tsy mitaky fiakarapoana zay Jesosy, tsy mitaky ny ahitanao fa mpinona ny afantaranay fa teto ianao tena namboatra ianao. Fantatray fa avy any amin'ny esprit ianao miopéré midina any aminy manao délivrance ary miopéré enina dia sekoly fa mana olana ary androany enina ny corner androany tena azo ny guérison azaony. Fantatray Jesosy malalo fa raha nyteny ianao fa indro aho momba anareo mandrakariva, indro aho moeo aminareo mandrakariva mandrava tonga amin'ny fataperana zao toy zao, ary indro naiza vorindrona telo amin'ny anarako dia hovoana. Jesosy tsy hoe miarabanao zay zao fa zay mahieto ianao, tsy mitakitaka akory zay, tsy hoe mitsangam-boly zay, tsy mahatsapa hafanana na électricité akory azy zay, fa ampinoana araka ny tenenao hoe raha avy ny zanak'olona mo hita fonona va izy. Nandehandeha hita maso azo tsapain-tanana ianao tao Jerosalema tsy ho diso Samaria Jesosy. Rehefa rany ianao miteny tamin'ireo disciple anao hoe tena mahatsara anareo ny alako fa alefako le mpananaka tsara, izy le consolateur, izy le avocat, izy le paracletos, ary hoe ho aminareo mandrakariva sy ho ao anatinareo mandrakariva izy. Dia ny raha Jesosy ianao zao tadidio jodisy Jerosalema jodisy Samaria vitan'i Jesosy fa ny ianao eraka ny faravazan-tany. Avy any Madagasikara ianao ny rahany eto Frantsa, ny antom-pisinao tsy ho velomina tsy ho velominy frantsay fa ny antom-pisinao mitondra n'le vaina fitiavana azonao tamin'i Jesosy tany Madagasikara aparitaka eto Frantsa. Meteza ho fitefé ho disciple de Christ, fa disciple de Christ ny amantarana azy dia ozy izy hoe ny fitiavanareo ary ny fitiavana ny teny. On appelle mes disciples ozy izy ceux qui demeurent en moi, ceux qui demeurent en ma parole. Vakio Jean 15 dia hitanareo fa marina zany. Raha izy mitsodrano amin'ny ara-maherin' Jesosy, tsofoko ranareo amin'ny anara-maherin' Jesosy avy Nazareta, nihiraka izay nampanirahany any Azekael
dia marina eo aminareo tokoa zany fomban'izany. Ao anatinareo a Jesosy, ao anatinareo Kristy, ny fanamahery ao anatinareo. Ka tononoko amin'ny anaramaherin' Jesosy ary deklareko amin'ny anaramaherin' Jesosy ary ry vocable ny déclaration androany no ny tenin'Andriamanitra raisiko ny sy fahefana fa ninonina problème eo amin'ny fiainanareo androany amahana azy ary tsy miverina eo amin'ny fiainanareo tsony satria fantatrareo ahoana netrehana azy manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy. No ny tenin'Andriamanitra sy no ny fanatrehana dia ho hitanareo fa izy kasika mahagaga ho an'ireo mpapisy problème anareo na olona na zavatra izay ampiasain'ny Satana ka ho hitanareo ary ampiakohaka anareo fa marina Andriamanitra amin'ny teniny ary manamarina ny teniny izy vao manamarina amin'ny mpanompony. Eno tsara, manamarina ny teniny izy aloha ny amin'ny fanatrehana izay izy vao manamarina amin'ny mpanompony ihany koa. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta mandehana fahafahao aminareo Kristy amin'ny alalan'ny fanahy masina fa fahasoavan'Andriamanitra no toy izao fa fahasoavan'Andriamanitra no toy izao anareo amen. Azadino ny boxe jaune, azadino ny famafazana arak'izay ao am-ponareo tahian Jesosy tsika. Ny lehilahy mampirina ny entana, vehivavy mampirina ny sezy tahian Jesosy.